alatsanainy 7 marsa 2024 isaoran'ilay nahary namme atsika andro vaovao indray namme anko herinandro vaovao afahantsika miaraka amin'ny alalan'ny feo sy ny sary eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ary dia anterina ny arabo ambam-pirarintso antsika mianankavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina iaraka eto sika mandritran'ny ora roa sasany mahery anoany ka ao anatin'izany no hitondrantsika famakafakana sy fitondrana fanazavana amin'ny lafin-javatra maro eto amin'ny firenena, resaka politika, resaka toe-karena, resaka sosialy tsy afaka misaraka ireo, tsy afaka mandeha ilo ireo fa mifameno satria dia ny fiainan'ny malagasy no hiatraikan'izany rehetrarehetra zany. Tsy milamina eo politika dia misy fiantraikany any amin'ny fiainan'ny malagasy zay, mitotongana ny toe-karem-pirenena mazava loatra dia misy fiantraikan'izay, tsy milamina ny amin'ny resaka sosialy dia misy fiantraikan'izay, ary ilay fiantraikany dia fiantraikany ratsy raha ny fiainana amin'izao fotoan'izao aloha no resantsika. Ho avy eo ny namana fanira Zafimanantany mitondra famakafakana ihany koa izy miaraka manentana eto zay, ary eo ihany koa ny solombavambahoaka toy ny mahazatra izay hiakatsehatra eto. Efa ambadika eo zao ny solombavambahoaka voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny distrikany Avaradrano, Jery Randrebolaina, manana ny ambarany izy fa ny fahitana ny raharaham-pirenena aloha amin'izao fotoan'izao dia atao hoe misambadidaka asa moa avaizany ny mipitrano zany teny zany fa eno any amin'ny fiarahamonina any zany, fa dia zay no fiteny re matetika hoe misambadidaka, zany hoe tena misy fikorontanana any amin'ny fitondrana any ambony any, resaka governemanty, resaka soloana ve ny governemanta ray manontolo hoe isy asorina sa ahoana sy ny sisy dia zany no zava-misy etsy an-taniny anefa ilay fiainam-bahoaka dia me mitotongana ihany, ary ny resaka vidim-piainana dia tsy mijanona mihitsy, tazomina ka lasa ihany le vidim-piainana, miakatra ihany, dia tena sepitra ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny resaka hoe ny firaisam-pirenena mihitsy, ary io tena zava-dehibe ary saripady. Ny firaisam-pirenena dia mila tandrovina toy ny anak'Andriamaso tompoko, satria indraindray zany rehefa difitra ao anatin'ilay fahasairanana, ary rehefa difitra ao anatin'ilay hoe tsy fahitana intsony hoe aiza ny lalakale, dia lasa any amin'ilay resaka hoe mahamalagasy mihitsy ny fiarahan'ny mahamalagasy mihitsy no lasa voatotohana aninivon'ny fiarahamonina. Nina moa no tiana tenenina amin'izay, tononona foana le hoe fihavanana manana maizy atsika izy sy ny sisa, totononona fotsiny zany fa raha ny zava-misy tsy hany itsony zany zao no tena hoe iainana, fa tena hoe potika. Inona zavatra tsy potika re olona amin'izao fotoan'izao, potika daholy amin'izao fotoan'izao, potika ny toe-karena, potika ny sosialy, potika ny toe-tsaina, potika ny fihavanana, apotika ny zay hoe zay azo lazaina rehetrarehetra dia potika eto amin'ity malagasy ity. Ary izay no hoe ny fanarenana an'izao fahavoazan'izao tsy moramora, ary le izy tsy hoe zera-bomba avy any Russia makany Ukraine dia hoe potika ny any Russia, tsy zany no misy eto Madagasikara, fa isika samy sika ato ihany no miaina n'ilay raharaham-pirenentsika. Tsy misy hoe firenena avy velany midarika bonga amin'izay, tsisy an'izany, kanefa nahoana ilay malagasy no sahirana sy fadiranovana tahaka an'izao. Misy tsy mety ao, tena misy tsy mety, misy tsy mandeha amin'ny fahamarinanao, misy tsy fanajana lalànao, misy mandidy de homanao, ary etsy an-daniny ihany koa moa manjaka ny asan-demony isan-karazany, dia izany no mavoantsika eto amin'ity Madagasikara ity. Ao koa miteny hoe misy manota fady ao, samy manana lazainy fa ny resultat aloha dia potika amin'ny lafiny maro isika
eto amin'ny firenena malagasy ankehitriny kanefa de firenena tena tokony androso zao zany zao de resaka any amin'ny fahifanapahana tanteraka any atao hoe tena tsy fantatra tsony zay ilazana azy fa ry zareo ao no misambadidaka ao arak'le fomba fiteny teo a de nefa le izy misy fiatraikany aty amin'ny fiainam-pirenena io ny resaka solika io zay manana ambara mihitsy ny député Jerry Randriambolaina rehefa avy eo satria okitsika tsy tsamboatra fa ny 2 litre amin'ny essence sans plan any a Frantsa am'izao fotoana zao de efa mihoatra ny 2 € fa mihoatra dia ny euro ray zany eto Madagasikara dia fatatsika tsara zany hoe euro ray zany raha jerena zany ny change de eo amin'ny 4300 ariary 4300 ariary zay ny euro anankiray de raha atao fotsiny zany ny kajy tsotra de raha any Frantsa zany de x2 zay 8600 de lasa 8600 zany ka hoy isika hoe hita eo ny fahaizan'ny mpitondra fanjakana satria zareo mantsy miteny zay zao ny eto ekanga izy ity vitan'ny resaka ohatrany zany ianao tsy tompony ampitso fa de zao zany zao talohan'ny rivodoza efa tsy zaka ny vidim-piainana tonga ny rivodoza vao mainka ny ahenjana tonga ndray ty resaka Ukraine ty vao me ny enjana ihany ny Covid mbola kadohany fotsiny efa mataona an'izay tsika miara-miaina amin'io zay tsy de resahana ndray aloha fa ohatran'ny varimbarina fa io nefany dia mbola iainantsika zay no ela tokorasy tompivavy fa hiditra amin'ny votoatantsika miaraba mifaniry ary aloha eny ary de miarabanao ihany koa rina miarabany teknisianina miara-miasa amintsika indray iara-dalana amin'ity herinandro vaovao ity de miaraba ny mpijery sy ny mpiaino manerana Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina rehetra any zay mandray atsika amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube miaraba ihany koa andreo zay nifanena tamintsika tamin'ny faran'ny herinandro rehetrarehetra de nangataka kokoa maro be ianareo tany amin'ny sehatra rehetra zay nale sy nanaovana asa sy nanaovana fivoriana sy ireo hoe fandray manokana nandritry ny faran'ny herinandro tamina lafin-javatra samy hafa de anaovana kokoa fa be satria raha ho tany-tsaina eto de maro izany tahaka zany ihany koa ireo mpanaraka atsika sy mpanao commentaire zany ary mpanao partage ao amin'ny page Facebook tsika ao hatrany amin'ny YouTube ihany koa zay manao ny commentaire de miaraba atsika rehetra tena misy nilay asudi tena manino zany tena mandray anjara feno tanteraka ao anatin'izany de arabaina manokana reny namana rehetrarehetra reny satria mahafinaritra ny fiarahana satria nareo matoky anay zay ihany koa matoky anareo zany nambarany rina teo moa zany ny amin'ny hoe ny fiainana amin'ny akapobeany mihitsiny de eo no ifatohan'ny resadresantsika androandry miaraka amin'ny solombavam-bahoaka koa mazava ho azy rehefa aveo fa ny zava-misy aloha zany misambadidaka amin'ny fomba firesakirina azy teo fa tsika koa afaka miteny am'le fomba tsotra hoe androso maty be emitra maty reny be koa le fitondram-panjakana satria efa taratasina atao le hoe hanao tombana andreo minisitra vitsivitsy ao anatin'ny gouvernementa zay iaraha malala amin'ny fisiny lesoka sy ny tsy fahatomombanana ny zavatra nambarana izy ireo tamin'ny fampitam-baovao ihany no ambarantsika rina fa tsy hoe tsika kory ny tsy mamorona mihitsiny de ny tranga ndray ny vaovao tamin'ny faran'ny herinandro teo de nisy mpikambana ao anatin'ny gouvernementa tsy niandry an'ilay fanesorana azy na fivoaka an'ilay ambady be voaka an'le mpikambany gouvernementa fa niazany nataon'ny tonga aloha de ny antoka MMM zany de niala tao anatin'izany gouvernementa izany ny sombony tao anatin'ilay adevitra mba ho vakitsika kely ihany satria mpikambana ao anatin'izany antoko zany no nanao an'ilay publication zany de mba zay ngamba no resahantsika kely fotsiny zay ao anatin'izay nyresahan'izay ny amin'ny hoe tapaka teo anivon'ny birao politika ny antoka MMM ozy izy fa tsy handray anjara ao anatin'ny gouvernementa manaraka satria tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fiarahana ary tsapa fa tsy mahafeno fepetra no takina amin'ny fampandrosoana ny raharaha misy eto amin'ny firenena zany de zay zany le izy hoe na ny tao anatiny ara de mahatsapa hoe tsy mahafeno ny fepetra fampandrosoana ny firenena zany de mitovy any zavatra nambalana ny solombavam-bahoaka tima ihany zany amin'ny teboka fito ny amin'ny hoe tsisy zavatra mandeha eto tsisy raha milamina eto
dikan'izay de hoe ataovy a le fitsipa apitokisana moa zany renydretrarehetra reny a de efa manome marika manome endri-javatra ny amin'ny hoe tsy mahomby tokoa lay fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny eto aloha zany de hoe gouvernemanta ny adevitra riny fa raha miakatra ambonimbony kokoa tsika mbola azo anaovana tombana koa nge ny filoham-pirenena sy ny eo anivon'ny présidence azo atao tsara zany ary ny lafin-javatra rehetra mihitsy ny amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena ny zava-misy iainany voaka isan'andro san'andro sy ny resaka lalàna ny androm-panjakana ny resaka ifanandrina ny etseroa sy ny raharaha-pitsarana miazakazaka sy ny zavatra mbarany eo anivon'ny mpamatsy voly iraisam-pirenenan'ny Madagasikara de ahafahana manao tombana ihany koa an'ilay filohan'ny repoblika hoe sao dia any mihitsy aza ny lesoka am'izao raharaha rehetrarehetra zao fa le misambadidaka ny teneninao moa zany izy efa misambadidaka iny de le fanjakana tsy maintsy ikitika ihany le am'le mpiambana ao anatin'ny gouvernement araka le fomba fijeriny azy akoatrany hoe amen'ny banga telo zany zao mibanga rina ny ministera ny arena kibon-tany ny ministera ny fitsarana ary mazava ho azy raha miala ao anatin'izany ny antoka MM zay nitazona ny fanajariana ny tany sy ny lafitany de ny dikan'izany dia telo zany zao tsy maintsy hofenona ny banga akoatran'ireo mahabe adevitra de le mahabe adevitra ihany koa tao anatin'le skandale isan-karazany brochette ekere sy ny resaka roulette sy ny mahakasika indrindra ny cas impérieux sy ny rehetrarehetra ao anatin'izany satria adevitra zany resahantsika zany nahatonga an'izany de ozy tsika hoe akoatran'ny famenona ny banga de tsy maintsy hijeryn'ny lesoka zay zany ny tsy maintsy isiny zay endriky ny fandaminana zay de eo le mahasako diavatra hoe nanantena ny rehetra tao anatin'izay adevitra sy ny voaka tany amin'ny coulisse politique tany hoe raha pitso no teraka ambato bevoka de atreto aloha zany a mandeha ihany ny alatsinainy a mbola tsy teraka lay a gouvernemanta zany de raha raisitsika le izy ity zany no hoe gouvernemanta fanenina hoentin'ny Christian Tsay raha ohatra ka ao anatin'ilay fitondram-panjakana miaraka amin'Andriamatoa Andrindrina Rajoelina fa raha nanomboka tany amin'ny 2018 indray de ho gouvernemanta fampitony indray zany ity zay zany ka raha tao anatin'izay telo taona zay no hoe hiditra faneniny fikitiana fanovana mikambana amin'ny gouvernemanta de mba mampiapiasa saina ho an'ny rehetra ihany hoe fahitera-tany ve zany sa tsy fahitera-tany ary inona no mahatonga an'izany lafin-javatra rehetra zany zay zany mendrika ho valiany zany fa ny tena manahirana ihany koa riny ary zay mahatonga an'le hoe complexe be mihitsiny ao anatin'ilay fitondram-panjakana de zao rehefa mamofopofona zany fa tokony ho tombanana ho negatif na miiba ny asany nandritra zay fotoana ny tantanana n'ilay département tao anaty gouvernemanta zay de efa mampiakapeo am'izao fotoana zao de tsy mijery tsony amin'ny lafiny ara-teknika sy le hoe mety misy faute professionnelle ange nataoko hoe arakasa mihitsy ny tsy fahazakana an'le asa dia zavatra fa ivelan'izay asa tao anatin'ny gouvernement zay ny atao de roa ny amin'ny hoe io ny zanakay avy aty amin'ny faritra misy anay ohatran'izao sy le amin'ny hoe io ny tena nanohana anao Andriamatoa filoha de lasa mivadika pression le izy ary indraindray raha misy mandika an'izy mihitsy ho menasy mihitsy le izy makany an'le mpanendry zany zavatra zany tena tsy fahita teto ambonin'ny tany zany ary manomboka voiziny zany de soa aloha na izany na tsy zany riny fa izy menakavy eo ihany ny fanity sy mifamaly teny eo izy menakavy ihany ny fanity sy mifamaly teny eo ny amin'ny hoe aza hoentina ny fivoizana resapoko ty raharaha ty ary mba hoe aleo iandry am'izay fandaminana avy any amin'ny filohan'ny repoblika fa izy ny nanendry de izy ny manala de niditra trehatra hatramin'ny segy miditra trehatra hatramin'ny ministry ny serasera miditra trehatra hatramin'ny gouverneur zay manana andraikitra ao anatin'izany antoko miaraka amin'ny fitondrana zany nefa samy tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany antoko zany ihany reo olon'ireo zany ary mampalahelo anatin'izy fa eo mbola pikaroana moa zany tsika de misy tompona andraiky mpanjakana zay tokony ampiseho an'le neutralité ny administration no manana fitany ary miditra anatin'izany kilalao maloto zay tsy mendrika ny atao hoe homme d'état zany de lasa homme de pouvoir olona lipahefana no misy eto Madagasikara fa tsy olona tena mametraka an'izay fahefam-bahoaka tena hoe araka ny tokony ho izy zany de miteraka adevitra be de io mampiteraka koa am'le misambadidaka eto am'izao fotoana zao fa ho hitantsika eo moa satria mbola ho avy eo député Jerry sy ny député Alain hitondra ny endriky ny famakafakana sy ny fomba fijerin'izy ireo an'izao raharaha miazakazaka mafy zao de eto arina zany aloha ty izara vaovao ihany vaovao misy avy any midongy atsimo any tena
sahirana mivoaka satria miakatra avy telo eny ny vidim-piainana any midongy atsimo am'izao fotoana izao dia ny fahatapahany lalana vokatry ny cyclone zany a eo ihany koa le éboulement mbola tsy tafala de tsisy fiara afaka mivezivezy any zany manatitra entana de resaka ditongotra nitondran'ny olona azy a de miakatra avy telo eny ary efa nandritry ny fotoana maromaro tsy nisy jiro ihany koa tany midongy atsimo satria tsy tonga any zany ny solika hamatsiana sy ampandehanana any orinasa zay ampamatsy jiro zany midongy zay nresantsika zay fa rehefa tena mihainy feo marobe tsika de saika manerina amin'ny Madagasikara na de tsy misy lalatapaka aza de hita le fiakaran'le vidiny entana satria efa tsy mahaleo misara ny vidiny tsy maintsy mitady tombombahitra ihany koa reo mpanjara samihafa dia miatraika amin'izay io moa zany tsika eto zany rina mbola tsy le vérité de prix ansolika andresantsika fa le mbola solika aty am'le vidiny am'le baril teo aloha fa tsy fantatsika hoe ahoana fa ikariko azy moa zay rehefa aveo de ampitaina am'reny eto ihany hoe niakatra firy indray zany ny baril iray teo amin'ny tsena iraisam-pirenena le brent io zany na le brut dia ho ampitaina amintsika satria misy fiatraikany daholo zany rehetrarehetra zany zay ngambarina aloha fa petsaka maro be ny vaovao fa ho resantsika ihany zay rehefa aveo hiditra eo ny député Jerry Randrimolaina zay voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny distrikta Navaradra fa tia koa misy anankiray amin'ity resaka gouvernement ty ihany i namana faniry ena any ambadimbadika any mba hoe misy olona zany hoe consultena zay moa filaza azy hoe hoana ianao raha ohatra ka ampidirina ao anatin'ny gouvernement zao sy ny sisa mandeha ny resaka any ambadimbadika any fa zao ozy le olona hoe za tsy hiditraoko inona moa le filaza ny tabera Christian azy teto hoe za ve de hiditra ao anaty vainafo sy zay mihitsy le terme nampiasaina de zany zavatra zany zany mbola anisany mampanahirana ny ry zareo amin'ny fitondranao amin'ny zao fotoana zao ny ao anatiny efa misambaditaka zay resahana hoe mety mba atsofoka ao tonga de oka loatra zay mihitsy le fietsiny oka aloha fa tena manahirana be zany satria raha ohatra ka ohatran'izao ny fandehany iza ny hidikizo am'zany satria izay mihitsy le hoe iza ny hidikizo am'zany ka le olana zany zao de any amindry zareo le olana nefa le vahoaka malagasy ato tena hoe efa fadiranovana tena tsisy ohatrazany mahitsy de aiza zany no iaina ny afany ivelany ty misy tsy hoe ihany fa tena pression am'ilay économie internationale tsy afahany Madagasikara hoe makatsa makary aloha raha am'izao fotoana zao manany arerantsika fa vokatry ny tsy fahaizana mitantana dia ohatrany hoe jerepotsiny le izy ny arena lasa voakaria tsy voafe ny ato anatiny tsy voafe dia zay le teny hoe tsy voafe zay namana faniry no mafia satria tsy voafe ny toe-karem-pirenena fiainany malagasy amin'ny ankapobeny tsy voafe de eo ihany koa ny ao amin'ny tontolo ny fitantanan-draram-panjakana tsy voafe matompotra io zavatra io dia lasa tena mampalahelo mihitsy ilay zavatra am'izao fotoana izao hiazakazaka zany ty raharam-pirenena ty na inina atao hoe pasipasoana sy kobokobona ry tsy nety nikobonina tsony tsy nety ambatolampy vaky ambatolampy mihitsy le raharaha amin'izao fotoana zao dia io izy io fa le izy keo anatiny de hoe misy tsy fahatsapatena satria zay aneny efa nytenenina hoe raha ohatra ka mahatsapatena zay olona atao hoe concerné ny filaza azy tsy mila hoe zao fa tonga de hoe alao fa tonga de mahatsapatena zany tonga de hoe mametra-pialany fa le nen'ny sasa mantsy zao le sary esory eo ane zay tandremo sao mikitikitika ny anina eo ny olonay zay no nametraka anao teo zay no matin'ny ainandro zay matin'ny ainandro teny amin'ny trésime zay no nametraka anao teo tsy olombitsy ny nametraka anao teo fa izay de hitenen'zay koa ny atsy de hitenen'zay koa ny ary de hitenen'zay koa ny atsy zany zao problema andry zareo io amin'ny zao fotoana zao zany rehetrarehetra zany tsy sidiran'ny vahoaka zany fa andry zareo any zany kanefa le izy de miatraika aty am'ilay vahoaka zay no nanohana anao teo tandremo fa tsika samy tato zay mahafantatra an'zao zay le hoe mifakafantatra ry zareo ao
dia manjary zay zany mahatonga an'io mbola hiazo azy io ka tsara ny maraka an'izay rehetrarehetra zay aloha fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao ilay raharaha izany ka tena hoe manahirana sy mampalahelo mihitsy ilay fisehoan-javatra amin'izao fotoana izao nypetan cyclone mbola miarintsika ny toekarena to efa sahirana zao indray amin'ny sambadidaka namana faniry Razafy Manantany mialohan'ny idiran'ny député Jerry. Raha ho an'ny Frantsa zany satria ianao moa ny resaka ny vidin'ny solika eo amin'tsena iraisam-pirenena zany dia resaka ny zava-misy an'ny Frantsa dia 2,56 zany ny vidin'ny solika ray litatra amin'izao fotoana zao any Frantsa. Ny vidianana azy teo aloha dia 1,65 dikan'izay zany 80 centime eo zany ny elanelan'izay fiakaran'izay dia efa mikaikaiky. De io moa zany vokatry le ady any Russie sy any Ukraine no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany rina arabe mananjara dia i Russie no namaty solika teo aloha teo an'ireo firenena Europeana de Qatar tsy mety mivalitra. Iran moa zany miavinavina be mihitsy satria anisan'ny nampijalen'ireo occidentaux niaraka tamin'ny Amerikanina zany dia anisan'izany ankoa mandangolango aty Venezuela zany any Nicolas Maduro ny Europeana zany hoe mba hivaroto zay de mitady aty amin'ny firenena arabo sasany kanefa tsy afaka mamatsy an'le eo amin'tsena Europeana zany lay solika zany satria tena mpamokatra de mampamorony OPEP pour zareo zany aminatin'le organisation le pays na exportateur na pétrole zany hoe mba jerevy rangaha ny mba hamatsina anay aty Europa zany satria tratrany nataony ihany koa le occidentaux zany ao anatin'izao raharaha izao de mamila fila zany Venezuelana de mazava ho azy koa ny position Venezuela Nicolas Maduro satria anisan'ny nampijaleny zareo misy tamin'ny alalan'ity Juan Guaido ty averiko ihany le Juan Guaido mpanonga-panjakana député mpanonga-panjakana atao Venezuela de nanaova ny fitondram-panjakana malagasy fanohanana tompoky lasy tompoky vavy tany amin'ny taona 2014 manohana ny Juan Guaido zay. Nefa voafidy ara-dalàna le Nicolas Maduro lay solony Hugo Chavez zay anisany tena rindrina koa zany taty amin'ny faritra Amerika Atsimo taty de mahatsiaro any tena déstabilisation rehetra nahazo azy le tany Venezuela zany dia mamila fila tsy mame an'le solika de io zany no tratran'izay kendaroroka zay de sahirana amin'ny fean'le tsena zany ny Europeana zany de miakatra tsikelikely izy amin'izao fotoana zao de tonga any am'le 2,56 ho an'ny any Frantsa zany. Misy fiantraika ve sa tsy misy ho an'ny aty Madagasikara de ny zava-misy ny fanadihadiana sy ny hoavy no hamaritra an'izay rina fa efa vonimboninao député Jerry zany dia ho ampidiritsika izy rehefa vita zay fanomanan'izay. Eny ary hiditra ny député Jerry raha ndre milaina fa raha ny viditsolika ato amintsika anie zany zao koa aloha efa mafimafy io. Io nena io frehana taxi be dimanjato ary efa tena enjana ny tokantrano raha ampitahaina amin'ilay fidiram-bola isanandro rehefa be ny ireo olona mandeha tongotra mandeha mianatra sy mandeha miasa eto amin'ity Antananarivo ity fa tsy resaka ny any amin'ny faritra sika fa eto Antananarivo eto manodidina eto misy ankizy mandeha mianatra mandeha tongotra eo amin'ny 2 kilometatra mandroso 2 kilometatra miverina misy taxi be le lalana alehan'le ankizy mandeha mianatra fa noho n'ilay fitsitsiana ao amin'ilay tokantrano dia tsy afa-manoatra fa dia tsy maintsy mandeha tongotra eny de atao hoe mety fanatanjahantena ihany zany fa resaka fanamaivanana fotsiny zany fa noho ny fahantrana sy ny tsy fahampiana no mahatonga an'io. Eo ihany koa ny fandehanana miasa be de be ny mandeha tongotra mandeha miasa 10 kilometatra mandroso 10 kilometatra miverina sitrany arivo ariary satria dimanjato le frais zany dimanjato mandroso dimanjato miverina sitrany mba hoe avitana zavatra mahazo vary ray kapoka ilay arivo ariary zany no fiainantsika de ho ito eo zany ny fahaizan'ny mpitondra aloha io fitondrana amin'ny sambadidaka io hoe ahoana ny ijerena an'izay rehetrarehetra zay fa tena tsy tafavoaka ilay fitondrana amin'izao fotoana zao tsy tafavoaka tena hoe tsisy kletsony io ary taoriana ny filazany ny
le hoe aloaloha nataon'ny député Tim hoe miantso ny député namany makany amin'ny any motion de censure ho an'ny gouvernemanta de niazakazaka ilay toetra raha zany hoe mitombona tsara mihitsy any fanapaha-kevitry ny député tiako Madagasikara izany amin'izay raharaha izay hitantsika eo toy fa andao aloha raisitsika zany député Jerry Randrebolaina vao vita amin'ny alalany tiako Madagasikara to amin'ny district ny Avaradrano misy ASP fa député ny Avaradrano ny député Jerry Randrebolaina. Miarabanao député. Ya faly miarabanao namanarina ary manatsa ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy zay manaraka zao fandarana miara-manonja izao miaraba andreo mpanaraka an'ity fandarana ity avy any ivelany ihany koa ary indrindrandrindra manao kokoa ny vahoaka Navaradrano satria nangatahany izy ireo indray ny anaovana kokoa anazy dia miaraba tsika rehetrarehetra eto amin'ny district Navaradrano zany ny tenako. Ya fiarabana nataon'ny député Jerry zay ny malagasy atsika dia misy ihany koa tena teny mihitsy tenenao zay teratany malagasy amin'iny avany mitsika avy any Avaradrano any fa any frantsany hoe miteny hoe mba tenenao zay fa rehefa fantatra mantsy rehefa latsinay ny andro de député Jerry no ao de mba tenenao fa zay zanaka Avaradrano de ao zany misy teratany malagasy ao Cassan ao Paris ao any frantsany zany be de be malagasy eo ary misy avy any Avaradrano de any faritry Picardie de ao koa Chambéry zay zany dia tafity zay ny kokoa eny ary député Jerry hiditra amin'ny votoatintsika ahoany ty resaka tena hoe miketriketrika ny resaka solika ty fahitanao azy. Ya raha mahafantatra moa zany atao hoe ny fiakaran'ny baril ny solika am'izao fotoana zao na de misy raha hoe fidinany kely efa mihoatra ny $100 ndray $100 foana le izy ary fanteneny namana faniry teo moa hoe na mividy solika ary any Europa nataontsika hoe France no raisitsika ohatra $700 dia atao hoe any amin'ny €2 ano any ny mihoatra ny vidin'ny atao hoe litatra zany ary zay indrindra no ataontsika anaovantsika fampitahana raha ohatra ka €2 ny litre ny essence any France dia otrina ny €1 eto amintsika zany zany hoe fa miakatra eo amin'ny ataontsika hoe 20 000 francs mihoatra ihany koa ngamba ny litre ny euro eto amintsika zao am'izao fotoana zao zany hoe raha €2 mihoatra zany ataontsika x2 satria €2 zany fois 2 ny €1 eto amintsika kaja mahitsy fotsiny zany de fa any amin'ny 7,000 ano any zany latsaka kely ny atao hoe vidin'ny solika eto amintsika. Ny tinambary eto zany de hoe aiza zany nefa atao hoe fioman'ny fanjakana malagasy sady amin'ny resaka vidin-solika ho voafehintsika ve ny tsy fiakaran'ny solika eto amintsika satria raha ny zavatra iainan'ny malagasy am'izao fotoana zao de efa mikaikaika am'izay resaka vidin-solika na frais hiakatra indray atoato dia efa anisany efa mampatahotra ary indrindrindra efa mampivarahontsana ny mpiarabelona satria be de be ny olona eto amintsika am'izao fotoana zao no atao hoe mitady ny anohanina androana de davina androany de zay zavatra no tiana tongavana hoe ho voafehintsika ve izay hoe tsy fiakaran'ny solika izay nefa zany mahitsy matoko satria raha atao hoe firenena lehibe sy matanjaka ary tsy mafehy an'izay atao hoe fiakaran'ny vidin-solika eo aminazy. Tsisy resaka politika zany fa tena kajo hoe lalàna ny tolotra zay mihitsy le izy de tiano tenena hoe raha reny firenena lehibe reny raha tsy mafehy an'izay atao hoe fiakaran'ny vidin-solika izay tsika malagasy koa zany sura fa tsy afehan'ny vidin-solika io ka ny tinambary eto de hoe raha zao ny zavatra misy efa iainana amin'ny malagasy mbola tratran'io fiakarana io aiza ho aiza ny fomba hiatrehan'ny vahoaka malagasy zay hoe fisondrotrana indray atoato na ny vidin-solika io na ny mety ho frais-ny fitaterana indray na resaka fitateran'entana ny tiako tenena na resaka fitateran'olona ihany koa tsy maintsy ho voafia ao anatin'izay zavatra zay ka raha ny zavatra misy koa nefa am'izao fotoana zao de tena samboaraboara be na ny firafitra ny gouvernement na ny zavatra misy mbola resantsika rehefa aveo moa zay zavatra zay fa raha ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao de
tena tsy ho tafavoaka ntsony ty firenentsika ity raha tsy mahita solution farak'zay aingana ny fitondram-panjakana ka zay na zo lazana anazy namana rina zao ny fanontanian'ny olona zany le olona tenen'io le saramba be mbahoaka mihitsy le 50 isanjato maronisa le 50 isanjato miaina ao anatin'ny fahasairanana sy ny fahantrano hoe na inona na inona mizavatra amseho hoe rahatany sy ny siasinsisa ny fiainan'ny malagasy aloha mamay azy zany am'le fiainany isan'andro san'andro vitan'ity fanjakana ity ve no mitazona an'io vidin'ny tsolika io iainantsika io am'izao fotoana izao satria na io ara efa raha antsika mahita hoe fa tena enjana lizy ho an'ny any amin'ny isa-tokantrano de zay le fanontaniana hoe vitan'ity fanjakana ity ve no mampijanona an'io tsy hampiakatra an'io ninninona zavatra amseho an'ny Ukraine sy ny rehetrarehetra any satria zareo no mitondra fanjakana am'izao fotoana izao maimaika mihitsy izy tonga eo am'le fitondram-panjakana dia zay no antanilona ahoana mety fahitany ny député jery an'izay ohatrany hoe faneho-kevitra zay zany miainga fa any amin'ny olona tany raha ny zavatra misy hitany ivelany zany moa zao de tsy voafehy le viditsolika ho antsika malagasy de tena apetrakitsika mihitsy hoe am'izay tompona andraikitra voalohany membre en gouvernement tany tiako teneny hoe izy angamba ny afaka amaly an'izay voafehiny ve sa tsy ho voafehiny fa tsika eto mamery lalakilosy ary de efa miteny sahady hoe isy zavatra hoavo ndray zany resaka atao hoe fiakarany viditsolika na mety ho fiakarany vidi prix de efa tokony iomana zany ny fitondram-panjakana am'izay zavatra zay ny tianambary eto zany hoe tsy tsika ny amaritra an'izay fa raha ny zavatra hita aloha de tsy maintsy hiakatra fa ny tsy fantatra fotoka atraiza le fiakarana ho zaka amin'ny malagasy koa ve sa tsy ho zaka amin'ny malagasy ny olana mantsy raha ny zavatra misy eto amintsika namanarina de tena hoe zara sokajy telo atao hoe fari-piainan'ny vahoaka malagasy teo aloha misy tena te ambony aty misy ny ao tena tenany ary misy ny tena te ambany aty am'izao fotoana zao le ao tena tenany tsisy tsony fa nirodana ny anjera te ambany aty daholo de zany hoe fanalavitra be zany zao tsika ny tena manana ty foana fa le tena sahirana sy ny teo tena tenany tafahidina ambany aty ka zay mahatonga anany teny hoe vokatry le fahantrana le izy sy vokatry le fiakarana vidim-piainana noho le tsy fahaizana mitatana de lasa simba daholo le fari-piainan'le vahoaka malagasy sy ny atao hoe le asan'le vahoaka malagasy ary be deaibe ny namana be deaibe ny fianakaviana tena tratrany atao hoe tonga ny vidim-piainana io sy le hoe tena ny anjera tena hoe ahoana moa zany le zanany zany hoe tena rava le société kely natsangana na le hoe le orinasa ny velomana ho an'ny olona orinasa salatsala asa-piarina rehetrarehetra de tena hoe tonga am'zay zavatra zay zany am'izao fotoana zao ny akamarony vahoaka malagasy kely eny ananiny de eo zany le olona eto amintsika tena nandro fanjakana raha tena ho sahirana atoato ary raha zavatra misy am'izao fotoana zao mialatsiny am'le fomba fitenenana hoe misy olona atao hoe mpikambana anatin'ny gouvernement am'izao fotoana zao iritantsika ny amin'ny aina manjery amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra eny manao fanambarana ary be deaibe manomboka anao zay fanambarana zay atoato raha fahalalako anao satria efa mahita ohatrany hoe manomboka mirendrika ve le sambo tsy mandeha any am'lohany tsony ve de efa manomboka miala satria tsy tahiaraka ho rendrika am'le fitondram-panjakana sy le gouvernement antsony de aloha tonga de efa mitady lalaka izorana ary na resaka sy ny fanambarana natao raha de efa milaza mihitsy fa ny hoe zay fanjakana manaraka eo zany de tsy isy tsony zay fampandrosoana zay sy fanavotana n'ity fireneny ity fanontaniana mipetraka zany zao de ahoana ny fomba hiatrehany vahoaka malagasy nay zany ny fiainany atao ato fanontaniana ngeza be zay ary atao hoe tena iakinan-javatra maro de maro tokoa zany ary zay no tenena amintsika hoe ity fitondrana fireneny ity tsy vitan'ny kitaitaitra tsy vitan'ny hoe ndao fotsiny de andao rangaha atao fotsiny zay atongavany eo amin'ny fitondrana aloha fa rehefa eo mahita anazy zay mantsy no esprit nitondranan'izy io hatrany amin'ny 5 sy 4 arivo any andao aloha ho iteo ka resaka firenena tsy tokony atao an'izany mihitsy le izy zany ivadika eo amin'le resaka gouvernement sy fitondram-panjakana amin'ny sambaditaka député jery ny hitondrako azy
tafaresaka tamina olona anankiray tamin'ny farany herinandro teo zany vita miara-manonja teto a soma dia nandeha be aloha ny resaka hoe amin'ity farany herinandro ity zany nivoaka ny gouvernement remaniement sa tena hosoloana mihitsy dika le hoe soloana zany de mialatra any amin'ny prime ministre sa ina de hita eo hoe niandry tsy nisy iny zany manamarina hoe misambadidaka ry zareo ao ninninona fanazavana de tafaresaka tamin'ny olona anankiray de hoy aho hoe mampanao gazety zany raha ianao no atsona hiditra ao anatin'izay gouvernementa ho avy eo na remaniement io na changement na inona anao sa tsy anao le olona tsy any anaty toko politika de zao ny tenenina kratsinako zay mihitsy le kratsinako hiditra amin'io zavatra mamaibe io sady le fomba fiasa tsy mety amin'ny eritreritro amin'ny mahamalagasy amin'ny macitoyen ana tsy mety amin'ny eritreritro ny fomba nataondry zareo tao ka za tsy hiditra am'za mihitsy tsy hiditra amin'ny pataloha tery reny nataony ka iainga am'izay ny fantaniana amin'ny député jery hoe io izy io le gouvernementa zany misambadidaka ny prime ministre ihany ko tsy mbola nanao motion de confiance tenenivonareo mihitsy hatramin'izay tenenivonareo temera-pirenena inona mety hoe mahatonga an'izay ary prime ministre tsy de miteny firy hoana ny fahitanao azy nefa atao voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrena afaka ataony motion de confiance anao ohatr'izany zao efa indimy inenina remaniement lava tsisy farany aty reto zany mampatsiahy fotsiny hoe matony solombavambaoka tiako Madagasikara zany nametraka niny nanao ny fanambarany iny sy nametraka ny atao hoe resaka motion de censure io dia matsapa sy mahita fa tena efa sahirana ny gouvernementa tsy mahavita le asa ny ara-dalàna raha tokony filan'ny vahoaka zany de natsapa tena ty amin'ny aneviny atoko tiako Madagasikara ny solombavambaoka ty nambary eto de nametraka an'iny izy zany tsy midika mihitsy hoe maro anisy zay na vitsy anisy zay ao fa fatsapahany ny député tiako Madagasikara fa tena hoe latsaka katerena le firenena aiza ny fandraisana andraikitry ny gouvernementa tsy mety tsony ty ry zalahy satria na PM raha tsy ahitana teny am'izao fotoana zao na ministra tompona andraikitra tsirairay tsisy masamy teny inona ny zavatra misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena natao ny zavatra iny ary iny mety hoe vitsy anisany atoko tiako Madagasikara fa mifetraka an'iny mety hiara-dalana amin'iny taona ny mety député IRDR raha fa mahita zay tsy fetezana zay le fihetsika reo tena hitany olo hoe mitombona tsara mihitsy izy manamarina izy manamarina zay mihitsy zavatra nataon'ny député tim iverina ty am'le resaka firafitra ny gouvernementa sy ny hoe mbola inona mbola antony tsy petrahan'ireo ministra sasatsasany zay atao hoe ny sorona atao zany de anisan'ny tena hoe miteraka resy be ary anisan'ny atao hoe mahatonga ny tsy fahatsanganan'ny gouvernementa vaovao zay ho atsangana indray iny fanambarana nataony atoko MMM iny inona ny antony de tsotra be hoe efa tao anatiny gouvernementa ny MMM rehefa niala tao zany izy laza fa hoe tsy handray anjara tsony am'le zay tsy hanao tsony izy fampandrosona na fidirana anaty gouvernementa de misy fanontaniana mipetrabetsaka be deabe hoe inona le antony le antony zany de efa nisy anankiray moa zany efa nitenenina mihitsy hoe tena tsisy fampandrosona tsony ho vitan'izay gouvernementa itsangana eo zany io moa tsy tsika tsy ao anatin'le tsy fantatrika inona ny tena antony marina fa anisan'ny mampiembotra n'ireo olona rehetrarehetra zay mieritreritra ho tendrena ministra satria hoe maman'inona ny atao anatiny raha mivoaka atsika ty ivelany ndray hoe mbola hiditra ao anatin'le olona nytantaraiko teo hoe zay le fisisin'ny fanambarana iny mampiso salasalana be am'ireo olona zay nieritreritra anao zay hoe anatevin-darana ny gouvernementa zany ary na fitondram-panjakana raha nisy an'iny zavatra iny de tena tsy maintsy misamboaravoara ihany hoe inona ny zavatra misy marina ahoana ny fomba ahafahantsika satria le olona atao anatintsika mihitsy nefa nanao an'izay fanambarana zay satria fahitany ary zavatra mahafinaritra nge hoe fahatsapahany tsirairay tena ohatran'izay namanarina satria rehefa hitanao kosa le izy fa tena tsy mety mamono vahoaka tsara miala satria ho tsarain'ny vahoaka daholo nge ho tsarain'ny vahoaka daholo amin'ny fotoana mampety anazy de hoe rehefa mahitanao tsy mety fa mamono le vahoaka zay ny zava-dehibe ao anatin'le tsy hoe mamevahany anatoko MMM zany fa ohatra le zavatra misy de alao resahana ihany zany ao anatin'ny zavatra misy sy ahafahantsika ihany koa miady hevitra satria raha gouvernementa hitsangana eo ne
de efa mieritreritra hiatrika hatrany amin'ny fifidianana ray manontolo any raha fahitana anazy zany eritreritra moa zany zay zavatra zay ary raha zay efa gouvernement mitsangana eo koa de tena tsy maintsy hitodika any daholy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe ty gouvernement hitsangana eo ty ve tena hijery marina ny fiainan'ny vahoaka malagasy tena hijery marina ve ny any amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena ary indrindrindrindra tena hoe masoa an'ity firenena ty zay fatantsika hoe latsaka andavaka ve no tena hojerevana am'izay fotoana zay tsy anjarantsika moa no mametraka an'izany atao hoe programme anasan'ny gouvernement sy ny prime ministre zany fa anazy zay fa ny zavatra tantaraintsika fotsiny eto de ny hoe tena asoan'ny vahoaka malagasy ve sy jery ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve zay gouvernement hitsangana io nisy fanontaniana napetraka teo ihany amin'ny mahadeputé any député Jerry Randrebolaina ny prime ministre mangina izy tsy de miteny mihitsy izy fa nareo zany iny nandroso an'ilay manao aloha am'le hoe tokony anao motion de censure ny prime ministre afaka manao an'ilay mangataka vote de confiance zay ny tena filaza azy vote de confiance voalazan'ny lalam-pandrenana zany fahitanao azy manina ny prime ministre tsy nanao an'izay teo anivonareo fahefana mpanatanteraka ao anatin'ny atempirenena atram'izay ka atram'izao hoe tokony afaka manao vote de confiance izy nefa tsy nanao mihitsy mazava be io verina kely ny tantara zany raha zay ny azo ilazana anazy tena ko anisan'ny 73 député nidina teny Kianja tamin'ny fotoan'androny niaraka tamin'ireo député ny IRD reo zay de mazava be izy satria député IRD nametraka nanendra ny PM io tamin'ny fotoan'androny hoe ty atao PM zany tamin'ireny de nanaiky ireo de rehefa nanaiky hoe nametraka an'ireo PM reo vidin'ny PM lafo zay zavatra zay na tokony anao an'izay raha PM tsy sasatry reo député reo na tonga azo prime ministre de PM tsy afaka anao mihitsy satria député IRD maro anisa ao amin'ny assemblée nationale raha vao anao an'le vote zany ho afa baraka fotsiny le prime ministre ohatra zay satria tsy maintsy anohatra azy reo solom-bavam-bahoaka maro anisy reo zay moa zany ny azo ilazana anazy ka mazava be zany hoe tsy sahanao an'izay zavatra zay sy noho ny antony be dehibe eo ihany koa mety hatrany amin'ny mety ho filoham-pirenena ny mety hoe reo no nametraka an'ity fanjakana ity reo solom-bavam-bahoaka reo de sarotra ao anazy no anao an'izay zavatra satria lasa ady atrano nefa raha io raha zay ny zavatra mitranga ka tsy efa karazandrasan'ny ady atrano hoe zany zao zavatra zao resaka situation zany amin'ny gouvernement tam'izao zay aloha ny tena marina misambadidaka be izy eo misy misambadidaka misy ny retraretra ry io ne anisan'ny zavatra manahirana zany mahita zavatra oatra am'izao satria lasa le vahoaka malagasy ny lasa sorona amin'le zavatra misy ao le ady atrano ao le zavatra resabe mandeha tseroa eo ihany koa nefa lefa ataontsika hoe tsy niomana loatra am'izay atao hoe fitondràna firenena zay ary raha niomana raha izy tsy tena any am'le tena hoe marary ny vahoaka no entina hampandrasona an'le firenena de lasa zao nefa rahantsika satria be dehibe reo atao hoe olona manodidina fitondram-panjakana tsy mijery an'izay fampandrosona zay fa ny tena ny fantany ao anatin'le izy mahazo ny sezany izy afaka manana taona izy monsieur permettre amin'ny zavatra rehetrarehetra sy fahefany eo am-pelatany de tsy miraraha an'le fiainam-bahoaka ty ifotony izy zany ary zay anankiray anisan'ny masarotiny any solom-bavam-bahoaka tiako Madagasikara hoe tena presque tena miazakazaka ary ty zavatra tena mampalahelo ary tena atao hoe tena na ny tena tonga saina hoe nareo olona rehetrarehetra nanohana ny fanjakana misy am'izao fotoana zao de efa tena mandondombaravakatra aty amintsika daholy am'izao fotoana zao zay zany anisan'ny anankiray hoe tena hoe efa tena tsisy tsony le fomba fitantanana n'le firenena zany ka raha ohatra zany aravina le resaka amin'ity hoe fahefanam-panatanteraka ity dia mazava tsara hoe tena tsy niomana mihitsy zareo tsy niomana dika an'izay rehefa tsy niomana de tsy matao ahagaga mihitsy raha ohatran'izao
ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny firenena satria ireo nivo ny fitondrana de tsy niomana akoatrany hoe tsy mahay mitatana akoatrany skandale be deaibe alatra amin'ny endriny isan-karazany eto amin'ny firenena volamena lasa any ivelany de any de tsy hita be deaibe ny tsy fandehanan-javatra ka tsy natao mahagaga raha hoe zao no miseho zany ankehitriny ny prime ministre moa zany araka ny tenen'ny député Jerry teo dia sa manao an'ilay hoe vote de confiance eo anivon'ny antemera-pirenena fa ny député Tim manao aloha ny amin'ny hoe tena ilaina ny motion de confiance amtia raharaha ity feonambe-pirenena efa mandeha daholo ny resaka any rehetrarehetra any sy ny fanatonana fanakalozakevitra sy ny sisa mandeha makany amin'ny feonambe-pirenena tena tsisy fika hoy izy ny tanora tsisy fika ty fiainam-pirenena ty tsy maintsy zay no efa raha nafahana mitsabo hatrany fotony ny raharaha député Jerry. Zay indrindra namanarina satria raha navaty amin'ny mpanohatra sy reo atao hoe société civile sy olo-pirenena tsotra dia am'izao fotoana zao de efa mifampanantona arak'ilay teneninao teo miresaka ihany koa hoe tokony iroso am'izay resaka hoe fitoenan-dom-pirenena zay zany satria ny antony de tena hoe raha izao tsika mbola andeha hikorotana raha izao tsika mbola andeha hanonga-panjakana sanatiavina zay aloha fa tsy nieritreretiny avaty amin'ny mpanohatra ny zavatra zany fa le tsisy ohatrany hoe fifampiresahana sisa no ahafahana manavitra le firenena le concertation nationale zany tena ambary eto ka atao hoe sehatra anankiray io raha hoe tena hoe te hiala am'izao zavatra problème misy eto am'izao firenena zao ny fanjakana dia sehatra anankiray io sisa hoe vahaolana anankiray ahafahana mandamina ty firenena ity zany satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao mbola hoforisena io lalampililisy-pifidianana io na io lalam-pifidianana io mbola entitsika anaovana fifidianana indray amin'ny herintaona de tena angamba de tena misy fikorotanana mety anahirana eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha nyvalim-pifidianana teo zany de efa be deaibe tsy nanaiky an'iny raha ny zavatra nisy resaka doublon sy ndraitrarehetra be deaibe ny efa nanatsikeraan'izay raha tsy teny fotsiny hoe vice présidence iny de nanamarina an'izany tena amin'ny ainamananjera tena nanao mpiantsim-ponao gazety izy hitatsika rehetrarehetra zany fa tsy hoe zavatra tenenina sy foroporonina fotsiny zany ka occasion anankiray zany no atao hoe fanekenan'io na famolavolanany resaka concertation nationale io mba ahafahana miatrika fifidianana mangarahara mba ahafahana miatrika fifidianana mandeha amin'ny sy mandeha sy manaraka ny lalàna zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay ka eto de manao antso ho avy hoe tsara ihany no fampiresaka alohan'ny idirana amin'izay fifidianana zay namanarina zay koa mamalagasy hoe mifampiresaka ka sasany anefa etsy an-taniny de mbola ohatrany hita hoe mbola misisika ihany efa hita hoe efa misafotifoty le raharaha de mbola misisika ihany ao anatin'ilay izy zany toy ihany ny resantsika vaovao navaradrano inona ny azo ambara député Jerry fa eto ihany ianao tsara mbo fantatra ihany inona ny tena misongadina any ny vaovao navaratra moa zany de mazava be fa tenenina foana fa resaka tsy fandripalemana aloha zao no tena manjaka am'izao fotoana zao tsy fandripalemana raha fambolena moa zany ny atao hoe anisan'ny simba daholo ny volin'ny olona tamin'ity fotoana tamin'ity taona ity zany teo ny atao hoe nisy atrehana an'ireny fiakaran'ny rano reny teo ihany koa ny atrehanany hoe fahatarany fahatongavan'ny ranonorana de miovaova be zany rehetrarehetra zany moa zany de vokatra ny hoe tsy fahaizana fele rantsony zany raha ny zavatra misy satria ohatra ny adinidin'ny ministère amin'ny fambolena ny atao hoe fikojakojana an'ireny barazy reny tadadrano reny eo ihany koa ny hoe tsy fikarakarana ny tontolo ambanivohitra sy ny tatsah mihitsy zany raha zay ny azy eo lazana anazy satria zavatra tsara ho fantatry ny atao hoe ministère amin'ny fambolena am'izao fotoana zao de atao hoe mbola 80 isanjaton'ny malagasy mbola miaina anatin'izay tontolo fambolena sy fiompiana zay tsika zany tsy afaka mifahantrana mihitsy raha tsy tena manampy ny tatsaha ka raha ny ataoko hoe ny avakadrano zany de be deaibe
ny tatsaha am'izao fotoana zao a mitady an'izay atao hoe fanampiana am' resaka voly avitra any zany sisa zao ny atao hoe fanavotana an'reo tatsaha reo zezika sy ny resaka voly avitra sisa de eo ihany ko zany fikarakarana an'ireny tantatrano reny sy mipara satria ny fahaizan'ny fanjakana na ny ministera ny fambolena kojakoja n'ireny tantatrano reny ihany koa no ahafahana zany ny fehan'io rano mba ahafahan'ny tatsaha manao zay fambolena zay fa todika manokana amin'ny atao hoe resaka mpitandry filaminana zany ny tena koeto hoe mba jereo manokana le resaka tsy fandriam-palema rehetra vakatrano alatra moto tena alatra moto ny olona mandeha miantona de bataindra moto tokotany ao daholy resaka tsy fambolemana indrindra ny alabotry fa ny olana mako ny mpitandry filaminana am'izao fotoana zao de variana eny amin'ny atao hoe manao PRN foana zany mpitandry filaminana am'izao fotoana zao fa tena hoe fidinana any am'ireny elakelatranso any am'ireny vakipahatra na reny vohatra reny zany dia tsy de misy loatra ntsony am'izao fotoana zao iny moa zany zareo mahafantatra an'izay zavatra rehefa fampatsihivana nataon'ny tenako eto fa de miaina anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny am'vakatrano am'izao fotoana zao zay no zava-misy ny avaratrano iny ny saika mitovitovy am'izany ihany koa ny any amin'ny toerana hafa tsy fandriam-pahalemana tsy fikarakarana ny tontolo ambanivohatra etsika mamarana azy ary député Jerry satria efa tazanao ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy vao tamin'ny alalany tiko Madagasikara atao amin'ny distrika ny Atsimondrano inona ny entinao amehezana am'izay na ny resaka avidim-piainana ny resaka solika ny resaka gouvernemanta sy ny sisa iny moa zany efa resantsika teto hoe fa ny any amaranako azy fotsiny de manamafy ty resaka concertation nationale ty zany ny tena koa satria io ihany ny afahantsika mivoaka am'izao atao hoe tena fahantrany voaka malagasy zao mifampiresaka de tena carte sur table zany raha zay ny azo ilazana anazy manao zay fikonan-do zay miara manapa-kevitra de miara tompona andraikitra zay no atao hoe fandraisam-pitenenana kely nataoko na manarina fa dia manaraotra ny mametraka an'izay mandra-peo na mandra-pitafa ny vaoaka malagasy indray dia misaotratsika naharitra ny eno dia samy io tain'Andriamanitra tokoka eny ary de isaorantsika ny député Jerry Randremolaina nitondra an'izay famakafakana sy fanazavana teto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada izay resaka raharam-pirenena manaraka akaiky sika ny fivoarany izy io na de hoe difitra ao anatin'ny fiatrehana fiainana isika amin'izao fotoana izao ohatra anankiray fotsiny zao tantaraina amintsika tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ihany koa de mba tafaresaka tamina mpivarokazo tena mpivarokazo maty aniny io teto Andrevohitra teto ny tena zany amin'ny mampanao gazety satria hoe jery mikaroka vaovao efa mataona mihitsy le olona no varikazo io ny asany de zao ny teneniny hoe zay ozy izy zao tena kofina mihitsy fa hononareo no kofinako zao manamboatra trano hoe tsy jerena Antananarivo sy manodidina manao trano daholo ny olona eny manao trano ny olona ozy fa ny resaka hazo zao tena manahirana be ny anazy zao rozy izy misy efa hatramin'ny taona 2019 mbola tsy nietsika 2019 mbola tsy nietsika mbola tsisy mividy fa de reo reny le inona moa reny le fanaovana plafond reny le madrier sy ny sisy reny misy karazany le hazo ao zany de lazainy fa mbola tsy nietsika ary rehefa nijerena tokoa izy de efa tena ela de sahirana satria olona mpandraharaha zany eo amin'ny tontolon'ny hazo de tena minainaina mihitsy amin'izao fotoana izao zany ka ireny olony reny zany dia satonany ao anatin'ilay hoe miatrika an'ilay fiainana sarotra satria sady mpandraharaha izy no olo-pirenena izy eo amin'ny sehatra zay anaovany an'ilay fandraharana tsy hoe asa tselitseliko zany fa asa tena hoe matianina zany lay olona noho izany dia rehefa minainaina ny tontolon'ny fandraharana ireo mpandraharaha matianina eo amin'ny asany dikan'izay zany efa tena mandeha amin'tsizy ilay raharaha-pirenena sy ny fitantanan-draharaha-pirenena izany mialohany idirany fanira zafy manantany sy ny député Alain Ratsimbazafy zay efa miomakomana ao ambadibadika ao dia tsara ihany ny miresaka n'ity hoe firaisam-pireneny ity zahatra saripady io ary tena manana ny lanjany ao anatina firenena
anankiray. Madagasikara dia repoblika anankiray iray ihany ny malagasy, ray ihany sika menakavy iray ihany mitondra an'izay anarana hoe malagasy zay. Io zany a dia tsy vita ny tenenina fotsiny hoe tena zava-dehibe io, fa mila kolokoloina io tompoko, mila kolokoloina. Zany hoe mila tena ajaina tsara, mila tena loloavina tapony lo tsara, izay a hoe malagasy zay, le teny hoe malagasy mahafoka be zay ilay firaisam-pirenena no tiana ambara am'izany. Raha ohatra zao ny olona tsirairay samy mana an'izay fiaviany any, samy mana ny faritra zay anipoirany, fa ny raisantsika menakavy eto de ilay teny hoe malagasy. Maka ohatra anankiray mba hampazava azy amintsika. Raha raisitsika zao ny frantsay, raha nytaninao le olona de zao ny teneny hoe je suis français na hoe je suis française. Zay aloha no mirangaranga ery aloha ery. Zay vao miteny izy manaraka hoe je suis français d'origine camerounais, na je suis français d'origine hongrois, na je suis français d'origine zao. Fa le voalohany aloha, le teny voalohany de ilay teny hoe français na hoe izaho dia frantsay. Zay aloha no arangarangany eria aloha ery zany, misy dikan'izay. De ho antsika malagasy ihany koa na amin'ny firenenkafa de zay aloha no voalohany indrindra, malagasy isika, malagasy iraisantsika menakavy izay hoe mahamalagasy izay. Ka le hoe mahamalagasy de midika hoe tena hoe firaisantsika menakavy, tsy hoe le hoe tonoon'ny maharepoblika ny repoblika ihany no manavaka ny firenena isan'isany. Itsika zany zao de hoe sainam-pirenena, hira-pirenena, tombo-kasem-panjakana, alapam-panjakana sisisa, reny marque ny repoblika, mampiray reny. Fa le teny hoe malagasy de ny teny malagasy ihany koa mampiray antsika malagasy. Tsy azo ozongozonina mihitsy zany, fa raha ohatra hoe zany no voaozongozona de tena inona tsony no mahafirenena antsika. Ka izay zany mila amafisina tsara mihitsy fa ny olana eto Madagasikara de izao. Ilay hoe toe-karena fiaingan'ny any amin'ny toerana isan-karazany eto Madagasikara dia misy mizana tsindrinila. Ary izany ny tena hoe ampiakatra ny any amin'ny faritra rehetrarehetra, tsy misy ankanavaka na faritra iza na faritra iza, eo amin'ny lafin'ny toe-karena no tena zava-dehibe. Ary président Marc Ravalomanana zao de tena nanao ezaka be mihitsy satria hoe fanamboaran-dalana hatrany amin'ny anarivorivo-ny kilometatra, satria mampiray ny malagasy tompoko izany lalana izany. Sasany teny hoe lalana tsy azo hoanina, iny moa lasa resa be. De mba olona ohatrin'inona raha le olona miteneny reny hoe ny lalana tsy azo hoanina hoe ianao ve hinana goudron, mariny zany. Fa ny lalana tompoko mampinakanina, ary ny lalana dia mampiray ny malagasy. Jereo daholo any firenenkafa any fa tsy atao ambanin-javatra mihitsy ny fanamboaran-dalana. Jereo amin'izao fotoana zao eto Antananarivo, simba ny lalana eto, simba ny lalana eto de amboarina de tipitopy tsy tipitopy, de zay no iainantsika. Ka be de be ny zavatra sy tenenina amin'ny resaka hoe firaisam-pirenena ity fa io dia saripady io, ary mila kolokoloina izay hoe firaisam-pirenena zay. Jerena tena hoe averimberina foana zay, satria manoloana ny fahantrana mantsy dia mety misy mieritreritra hoe satria izy efa difitra le fahantrana de mieritreritra izy zay zany ane ohatra ny tena ohatra ny ataony amin'ny sistosy, zay zany ane ohatra ny tena tsy voakarakara, zay zany ane ohatra n'izao de ahoana zay no ahilika, ahoana zay ohatra n'izao nefa nitoerakafa ohatra ny voakarakara. Iza ny tompona andraikitra amin'izany, misy fitondram-panjakana eo de anjara n'ilay fitondram-panjakana zay mipetraka eo no manao ny fampandrosoana tsy misy fanavahana. Fampandrosoana tsy misy fanavahana. Fa raha mbola misy toerana tompoka eto Madagasikara mitokamonina de tsy mety zany. Tsy mety zany satria maninona araka ny tenenina teo hoe malagasy isika rehetrarehetra mihitsy. Tantaraina zavatra anankiray nareo satria ny tena moa mpanao gazety dia mandehandeha. Tamin'ny fotoan'androny tany amin'ny taona 24 tany, 7 de nisy opération natao teto Madagasikara
fanalana parasy l'Afrika zay tena ndrongatra be miparasy l'Afrika de izy président Marc Ravalomanana hoe tsy azo jerena fotsiny am'izao io fa tsy maintsy atao zay fomba amonjena an'le olona ary ny any ambanivohitra ny tena tratran'le parasy l'Afrika dia natao ny fanapahan-kevitra fandraisana andraikitra de ny tanana ny dokotera sy ny sisa dia nisy opération fanalana parasy l'Afrika de nisy toerana anankiray teto Madagasikara tena hoe mitokamonina tsy tonga any ianao raha tsy mita rano in-roapolo tany amin'le toerana anankiray zay de mazava loatra moa zany fa amin'ny alalan'ny helikoptera anao andehanana any amin'ilay toerana de misy olona tompoka eto amin'ity Madagasikara ty tsy mbola nahita fiarakodia hatramin'izay ny enany misy an'izany eto fa misidina ny helikoptera tamin'izany de hoe inon'iny ohatran'ireny hoe tena tany amin'ny firy-taona lasa be tany misy an'izany eto zany hoe misy toerana tena mitokamonina nefa malagasy ireo olon'ireo malagasy izay mitovy amintsika mianakavy ihany zany dia mampalahelo ny toe-javatra tahaka an'izay dia noezahana ny fanamboaran-dalana satria mampiray ny malagasy fa ny fahantrana dia miteraka atao hoe lasa satria misy olona tsona hoe frustré ao anatin'le izy ahoana zay ny any aminay tsy voakarakara nefa ny etsa izy mijery ahoana ny ary ohatran'izao ahoana ny ary ny ao amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialy zay manana amin'ny maizy anay sy sisa tsy voakarakara nefa ny ary ohatra ny karakaraina be sy ohatran'izany de ohatran'ny zaza ao an-trano hoe ahoana ihany nanyto mahazo an'izao nefa ny za tsy mahazo dia lasa teraka ho azy izay raha izay zany ka mila fitandremana io indrindrandrindra am'izao fiainam-pirenena manahirana izao tsika hoe miarina taoriana nyreny cyclone sy namandreny mbola ato amin'ny resaka miady amin'ny covid sy ny sisa fa tandremana tsara fa ny firaisam-pirenena tompokoa dia mbola ambony ny zavatra rehetra satria isika malagasy dia iray ihany zay le mahatonga an'le ira hoe malagasy ao Madagasikara ho an'ny malagasy rehefa miteny zany de hoe malagasy aloha ary andraikitra na fandaharana ohatra amin'ny miara-manonjy ohatr'izao no manamafy sy mamerimberina an'izany na de difitra ny fahantrana sy firenena gidany ary sika eo amin'ny filaharana dia izay malagasy zay tsy maintsy tandrovona toy ny anarik'Andriamaso fa tsy sanatry hoe mety eritreritiny sasany hoe maivana zany tsy maivana mihitsiny zany fa tena mavesatra be izay hoe mahamalagasy zay no tononona voalohany aloha ireo de tsika mantsy frantsy io mba tena haitsika zay tsika moa zanatany frantsay raha teo fa neny frantsay rehefa miteny izy ka hoe olona manana maizy azy eo amin'ny sehatra misy azy ohatra hoe mpanao fanatanjahantena politisiana ohatra hoe artiste de frantsay zay ny teneniny zay ohatra iza zao mpanao baolina malaza indrindra any Frantsa any iza tsy Mbappé zao mpanao baolina malaza ao amin'ny Paris Saint-Germain izy ary ifandroritany Paris Saint-Germain sy Real de Madrid Kylian Mbappé am'izao fotoan'izao ary atson'ny mpanao gazety frantsay hoe l'un des acteurs majeurs de l'équipe de France équipe amin'ny football io fa tononony frantsay foana hoe le français Kylian Mbappé fa izy tsy manonona zay hoe fiaviany sy namany fa hoe frantsay io zay le hoe fanandratana n'lay mahafirenena ny firenena izany Kylian Mbappé nefa raha noho ny aton-javatra maro samihafa de izy teraka tany Paris tany Mbappé dia frantsay izy de frantsay izy zany any anaty ekipam-pirenena frantsay de iny no tena hoe voizina amin'ny hoe frantsay le olona sika malagasy zany de hoe malagasy voizina tamin'ireny bare reny tena nampiray atsika mihitsy amin'ny bare Madagasikara tsisy firesahana atao hoe avaiza sy avaiza fa hoe bare Madagasikara ekipam-pirenena malagasy ireo mpilalao ireo zay no tena zava-dehibe ka saripady io fa sao tsika mieritreritra hoe tena difitry ny fahantrana de tsy ho resadresahana zany tsy maintsy resahana zany satria tena hoe
sorata namoronany naly sora valitera tononkalo mihitsy hoe zarazara ao anjakana mpanoratra naly sora valitera nanoratra zany mpampianatra anay ihany ko moa izy tamin'ny fotoanandrony ary izany toetsaina hoe zarazara ao anjakana zany de mbola miseho am'izao fotoana zao fa amin'ny endriny somary misy fiovahan-kely fa tsy tena hoe mivantana mila mitandrina sika malagasy tsy vaky volo eto amin'ity Madagasikara ity mba tsy sanatria hoe marivo salosana de ho samatsamahana na ohatran'izany amin'ny endriny maro samihafa tsy maintsy tenenina izany satria manahirana ny mieritreritra azy zany satria tsika rehetra zany dia mbola manana taranaka eto amin'ity Madagasikara ity ka ny firenena dia firenena fa ny olona no mifandimy zany ao anatin'izay firenena anankiray izay ka raha i Madagasikara ny resaka de mila tandrovana tsara io firaisam-pirenena io amin'ny malagasy antsika malagasy aho malagasy ianao malagasy isika verimberina foana zay fa marina hoe misavoritaka ny eto amintsika amin'izao fotoana zao fa tsy tokony ho adinoana ny mahazava-dehibe an'izay hoe malagasy izay fa rehefa isika malagasy ny tsy mahatsapa an'izany de ho avy am'izay ny olona anararoatra an'lay izy ary zay le hoe firaisam-pirenena izay ny fihavanana moa zany de iny ko efa goavana be koa iny fihavanana firaisam-pirenena tsy tokony ho potika mihitsy zany satria lasa manararoatra ny avatsy manararoatra ny avary isika eo ihany ataon'ny olona fitaovana fakana arena fotsiny sika fa ilay malagasy dia eo na miembotra eny ary mitoy ny fandarantsika ndray ny député Alain Ratsimbazafy solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikany Atsimbandrano ny fandarana zany zao ary dia eo ihany ko ireo fanehoan-kevitsika isan-karazany amin'ny alalan'ny soratra dia miezaka zany sika mba hoe azava tsara ny soratra izay atao zany mba satria mantsy io soratra io raha vao misy tsy fetezan-kely de lasa miova mihitsy ny heviny lasa miova ny heviny ndao ary namana teknisiana rehefa vonona dia alevantsika eleo antevolotara very ilay fihavanana zay ny tena izy very ilay fihavanana mampalaza antsika voaka malagasy amin'izao fotoana hitondrandro TGV azy izao satria nanomboka i Dadabe Tsiranana dia ny frantsay no nanolotra any Gasikara ho antsika zay ny fanehoan-kevitry eleo izany zay ihany ony ary dia toy ihany ny fandarantsika izany sadiorana iny namana faniry ndao ary ovakitsika moa zany miezaka ny ovakitsika ihany satria tsika koa vaovao samy hafa de mandeha foana mo rina de tsy maintsy resantsika ny vaovao fa misy tranga hafahafa ihany tany commune Bebaboko Atsimo district Maintirano rina tamin'ny fanalerana teo satria de voasaka ny dahalo andalana zany mpitondra moto de mahagaga sy navarinina tao anatin'izay fa ny lisy mpifidianana ny lasany dahalo tamin'ny faran'ny herinandro teo moto sy ny sisa tsy nikitiana fa ny lisy mpifidianana ny lasany dahalo tsy fahaizan'le fanjakana tena manahirana be mieritreritra an'le raharaha am'izao fotoana zao fa mba mampisainy zany lafin-javatra zany hoe inona loatra re zao trangatranga hafahafa miseho eto amin'ny firenena zao zany de ahitantsika taratra rina ny amin'ny hoe misy zavatra tena mbola tsy niainana mihitsy tsy fahita ary zavatra tsy ny saina ny eritreretintsika mihitsy no mipopotra amin'ny endrika hafahafa amin'ity fanjakana ity mahita zany zao tsika hoe zaza varira zany tena mampalahelo mihitsy zany mahita tsika hoe tena zanaka tena hoe zazakely tonga de misy manao sorona amina resaka vato sy lafin-javatra hafa tapahana mampalahelo be le trangan-javatra misy amin'izao fotoana zao ka zany rehetrarehetra zany dia heverintsika fa mba tokony ampisaina ny rehetra ihany ty tranga zay niseho tany Maintirano ity zany de mba mendrika ihany ametrahana ny fantaniana samy hafa ny am'izay tokony ahafana manadiady lafin-javatra tahaka izao eny ary fa isika moa zany dia miezaka hatrany ny tondra an'ireo
adevitra zay heverintsika zany fa afahana zany mitondra reo lafin-javatra maro zay heverintsika fa tokony ho resahana zany eto anivon'ny fiainana amin'ny firenena nefa miaraka amintsika zay hiaraka amintsika rehefa avy eo moa zany député Alain Ratsimbazafy de izy zany no hitondra ny lafim-panadihadiana ihany koa misy zavatra maromaro ho resahana miaraka amin'ny député eto inona moa zany de fanresahantsika teo fiainana firenena gouvernement dans concertation nationale resahantsika miaraka amin'ny député Alain ihany koa ny tontolo mahakasika ty resaka tany resaka toekarena maromaro ny zavatra ho resahana fa misy vaovao mampiorokoditra mandreraka zay koa ao vao mirotsaka dia hoentitsika kely eto zay vaovao zay rehefa aveo fa efa eto akaiky eto nisy olo mamoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafy dia ny arabasytsika sady eo ampanomanana zany ny hitondrana ny adevitra. Miarabanao monsieur le député. Ya miarabanao namana faniry ary manatra ihany koa ny araba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana tsy tapaka amin'ity maraina ity. Kompatanana manokana ho an'ny vahoaka tao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano izay nametraka ny tenako osolombavamboaka ao anatin'izany distrika izany dia manentana antsika ihany koa mba anjoy hatramin'ny farany izao fandarana miara-manonja ato amin'ny MBS izao. Eny ataontsika angamba fa tsy fahadsoana ny miresaka zay mety hoe vaovao na Atsimondrano aloha député Alain Ratsimbazafy alohany teny valaparantsika satria malalaka tsara ny fotoana iresaka raharaham-pirenentsika dia iresaka ny vaovao ny Atsimondrano aloha zany tsika nisetsika nataonao tamin'ny herinandro lasiny ny fizarana boky ny fitetezana ihany koa commune tena mbola mandeha ihany koa ilay fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara eny amin'ny faritra Atsimondrano iny mandeha ihany koa na izany na tsy zany ary nefa ny fiahina sy ny fitsinjovana reo mbola marefo zany ny aran'ilay lalovany rivodoza teo ny trabona sy ny sisa mandeha mitety ireny commune fokotany ireny ianao sy mpiara-miasa aminao ny etsika ataon'ny tanora tiako Madagasikara any amin'ny distrika ny Atsimondrano maromaro ny zavatra azo resahana fa angambany zay efa nomaninao dia hitondrantsika fanazavana député Alain. Maromaro tokoa moa ny etsika fa natao hoe faraparany ny rahana tamin'ny tsika vahoaka tato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano dia ny fanaovana asa sosialy teo anivon'ny sehatra ny fanabeazana tao amin'ny commune Ambavatokana zay tao amin'ny antsoina hoe CEG Ambotavo iangaviana moa zany ny teknisianina mba andefany zany oronam-peo zany mamaritra indrindra izay fitsidihana tao amin'ny commune Ambavatokana izay. Toy izao ny sekoly ianaram-pianatra eto amin'ny CEG Amboatavo commune Ambavatokana tsy hoe tanàna lavitra akory fa minitra visy miala ny renivohitra fotsiny misy mangalatra ny varavarana ny dalazy potika de potika tsy misy jiro tsy misy plafond tsy ampy ny efitra ny anaran'ny mpianatra ka nanangana ity efitra telo ity ny fikambanana ny ray aman-dren'ny mpianatra sainky tsy ampy ny entimanana ka rehefa afaka ny anarana dia nampiasaina aloha saika toy izao avokoa nefa ny sehatra ny fampianarana eto amintsika. Salle de classe zany somary visy par rapport amin'ny isan'ny sekoly satria isan'ny mpianatra satria avec 12 sections zay 7 salles dia tsy atao zay mahavita azy ary mandeha 7/17 anatin'ny andro rahay miditra fito mirava am'dimy tena mitaraina tokoa fa ny ray aman-dreny satria tsy ampy ny fotoana ialan'ny ankizy ny fahasairana ny ray aman-dreny etsy andany ny fialan'ny ankizy any an-trano etsy andany tsisy fotoana maty mihitsy zany ny andro anatin'ny efatra. Ankoatra ny olana fotodrafitrasa olana iraisan'ny sekolim-panjakana rehetra manerana nosy ihany koa ny karama mpampianatra. Raha ho an'ny madamy Anta manokana izao 12 taona ny nampianarany sy ny nampiasa-panjakana azy tsy mbola nisondra ny karamany. Ny karama aloha dia kely ny karama zany hoe tsy motive zany zay le motivation zany ny problème anay tsara karakle asa omena ny takina aminay ny motivation azonay mafy ny asa tsy mifanaraka amin'le zavatra iainanay zany ny asa ataonay fa mafy ny asa ohatra fotsiny zao misy zany hoe zay latsaky ny 20 heures
de ho afindra tsisy resaka io fa tonga de afindra any am'zay école mila anao any anao fa tsy maintsy plus de 20 heures zany ny heure-nao. Ho fanohanana fampianarana eto amintsika ny zaraboky fianarana 500 isa tamin'ity CEG ity androany ny solombavambahoaka Alava Tsimbazavy. Ity izao ny sekoly fandiminy zarany boky tato anatin'ny distrika Antsimondrano. Ankoatr'izay, nanome fanampiana sy menitra ihany koa izy anamboarana ny sekoly ary nanome fitsaboana ny fimaimaim-poana ho an'ny mpianatra manodidina ny zato. Iny moa zany namana faniry ny atao hoe asa sosialy zay nitanterahana tato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano faraparany zany hoe tamin'ny Azomala asa teo ho anahy manokana moa dia mametraka foana ho zava-dehibe amin'izay sehatra ny fanabeazana izay natao ny fitsidihana tany amin'ny commune Ambavatokana iny distrika Antananarivo Atsimondrano nisy ny fionana tamin'ireo mpianatra ireo mpampianatra ny ray aman-dren'ny mpianatra ary koa ireo solontenany vahoaka tany amin'ny faritra iny. Hitantsika teo fa azo lazaina mizara hotelo ihany iny fiseon-javatra tao Ambavatokana iny dia teo ny fionana manokana tamin'ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitry ny fanabeazana tao toerana nanamariana fa tena ilain'ny mpianatra ny boky ahafahany mandrato fahalalana akoatra ny efa omeny ny mpampianatra. Araky ny nambara teo dia anisan'ny sekoly 5 nahazo an'izay fisitrahana boky zay maimaim-poana ny sekoly tao Amboatavo zay mariana etona fa boky zay avy amin'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy manokana no ireo fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa dia nahafahana nanangona an'ireny boky ireny ka natolotra an'ireo zaza malagasy zay mbola hitondrako ihany koa moa ny fanentanana ankehitriny ho an'izay mbola afaka ny ifanometanana amin'ny tena koa mba ahafahana mijery akaikikaiky kokoa ho an'ireo sekoly zay mila an'izany boky zany atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano indrindraindrindra isika any ampitan-dranomasina dia inoko fa manana possibilité na hoe fahafahana bebe kokoa amin'izay fandefasana boky zay dia afaka mifandray amin'ny tenako zany ao anatin'ny compte AFB moa zany de hoe Alain Ratsimbazafy Atsimondramno officialy dia afaka mifandray eo tsika ahafahana zany mijery sy manangona an'ireny boky ireny ahafahana mitsindro ireo zanakitsika ireo. Ny tapany faharoa tsikaritra tao anatin'izy iny dia ny fitaraina n'ireo mpampianatra zay efa antonany maro tsy mbola voaray mpiasa-panjakana. Io moa zany de teo aloha ataoko hoe tamin'ny fitondrana teo aloha dia nisy mihitsy ny programa mpanjakana zay namaritra any amin'ny ray alina any hoany isa-taona ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa-panjakana kanefa ankehitriny zany dia tsy hita veriko zany isan'ny mpampianatra voaray ho mpiasa-panjakana zany de mitaraina ireo mpampianatra ireo ary vokatry ny fiakarany vidim-piainana sy ny fahasahiranany eo amin'ny isam-baravarana dia tsy mahasehaka tsona ireo ray aman-dreny zany amin'ny latsakemboka le ataontsika hoe latsakemboka amin'ny framma zany omena n'ireo mpampianatra ireo de tena sahirana ny mpampianatra ary atao hoe ny mpampianatra azy mety ho tsy zarizary ny fiainana dia mety tsy fantoka amin'izay sehatra ny fanabeazan'izay akory izy amin'ireo zanakatsika ireo ka tokony hojerena zany ary mitaky mihitsy moa zany fa tsy hoe fiangaviana ho an'ny eo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena ny hoe tokony hijerena akaika ity fandraisana mpampianatra ho mpiasa-panjakana ity fa tena betsaka ny sekoly zany amin'izao fotoan'izao tsy manam-pahafahana ny androtsaka an'izay latsakemboka izay tsony ny ray aman-dreny. Ny tapany fahatelo tsikaritra de mahakasika ny fotodrafitrasa raha nidina teny amin'iny faritra Amboatavo commune Ambavatokana iny tena indray de hitantsika teo ny faratsiny ny efitrano zay ianaran'ny mpianatra amin'izao fotoan'izao. Nisy moa ny fivoriana manokana zay nirahana tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ka hitondrana zay azo atao fifanomezan-tanana ho fanatsarana izany efitrano zany. Hitantsika antsary teo fa tena potika tanteraka ny dalazany zany efitrano zany ary ireo ray aman-dren'ny mpianatra nefa nefa mba niezaka nanangana efitrano sekoly anankiroa hitantsika teo mba ahafahana zany nampitombo ny efitranony
mpianatra satria de marobe ny mpianatra tokony hiditra am'ireny sekolim-panjakany reny raha ho an'io commune lazaina teo io a fa nohony tsy fahampiny zay fotodrafitrasy zay natao nidinika tam'ireo ray aman-dren'ny mpianatra dia ny fanaiky izahay ny tena koa sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra reo fa ifanymetanana amatsy ara-pitaovana tony ciment zany a ahafahana manatsara an'izany efitrano zany satria tsy mendrika ho an'ny zaza malagasy ireny efitrano zay hitantsika reny a fa hafa ihany no mianana an'izany hoe efitrano sady voakarakara voakojakoja ary koa mitondra fahiratana ho azy ho an'ny mpianatra ny fahitany fampiasana fitaovana sy efitrano zay manaraka ny kalitao a tokony ho izy koa dia entanina trany a ny rehetra zay voakasika zany a mba ijery akaiky ny sehatry ny fanabeazana satria de araky ny fomba fitenitsika malagasy de ny hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra ary ireo ankizy ireo ny hoavin'ny firenena rahampitso hitantana nyity firenetsika ity zay ngamba namana faniry no azo resahana makasika an'iny fitsidiam-pakitra zay natao tatao anatin'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano iny eny ary de makahery ny voakana Tsimondrano de makahery ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy am'izay adidy masina zay miaraka amin'ny voakana Tsimondrano izay manomboka eto am'izay de resaka raharaham-pirenentsika député Alain Ratsimbazafy tsy hoe tsy raharaham-pirenena akory fa tena raharaha fa eo moa no hoe ny solombavamboaka ny antokotiko Madagasikara de mandehandeha ary tsy vitany mandehandeha mijery ny zava-misy fa manolotra zay azo atolotra ary mitsinjo ho an'ireo vahoaka ao anatin'izany fari-pifidianana zay nalany azy zany zay ny amin'iny fa isy azo lazaina hoe commentaire aloha hovakitsika député Alain Ratsimbazafy de alohan'izay am'izay tsika hiditra amin'ny raharaham-pirenena satria misy vaovao mampiorokoditra am'izao fotoana zao an'Toliary ihany de aleo mba ho resahantsika zay rehefa aveo alohany tena anombohany lay adevitra mahakasika indrindra ny tontolon'ny gouvernementa ny tontolo ara-tsosialy ny tontolon'ny tany zay fanomantsika anatin'izao adevitra zao eny ary amaky commentaire atsika avy any any rakotoarimanana Robert Michel kokoa avy aty Ambodin'ny Sotry de miaraba ny Robert Michel zany avetsy Ambodin'ny Sotry Iery Ralbenja dia bonjour avy aty Brest de miarabantsika any Brest zany zay mpanaraka ny fandarana miara-manonja tsy miala mihitsy nareo ihany Catherine de nouveau tsara loatra ny famakafakanao faniry tena malina mihitsy misaotra de misaotra betsaka tompoko ny am'izay vaovao sy fanamariana nentin Catherine zay itovy razaka de tonga indray deba tena lafo ambongadiny tam'ireo frantsay Madagasikara tonga Flora Valmanana namerina azy manontolo atsika vaoka gasy teo no tonga ny asandembony nataon'ny ndresaka izy moa zany fa angamba veritsika sy de tsara no akitsika azy de tsy nisy ozy izy ny fa ampijaly vahoaka ohatra zao mihoatra ny TGV io zany koatr'izay dia Catherine de nouveau zany efa teo ihany iny Jean-Jacques Samuel miaraba nareo rehetra efa iletika ny sambony mpitondra sy ny ekipany ya izandray Jean-Bar Laivao tsy maintsy hiditra hanao fitaovana io fikaonan'om-pirenena io raha dedaka fa mitandrema ianareo team misaotra ny Jean-Jacques Jean-Bar am'izay i Jean-Bar Laivao ihany de fa nampiakariny vazabe 500 ariary ny sarandala ny bus classe angamba ty resany ty zany iary miray andria tsara faritana andria tsy faritana fa miaraba atsika rehetra etondray eo makasitraka atrany ho andreo mpikarakara de miaraba atsika de makasitraka atsika rehetra zany Jean-Paul Razafy Mahafaly mila olona hely sady te tandrazana ny flo fa tsy sary bakolo na marionnette fotsiny zay ny avany am Jean-Paul Razafy Mahafaly de misaotra am'izay faneho-kevitra zay rehefa misy moa zany de ovakitsika mendalana eo ihany fa mbola mirosy moa zany tsika amin'ny faneho-kevitra samihafa eny ary député Alain Ratsimbazafy raha ny vaovao zay niparitaka adiny ray lasa zay zany de misy taratasy miparitaka any andrenivohitry Toliary any amin'izao fotoana izao tsy de tiatsika firy ny miresaka lafiny zavatra ohatran'izao tsika koa tsy de mpiresaka zavatra ohatran'izao kanefa dia anaira tsika ny tompona andraikitra ihany le izy satria
dia misy fivoizana adipoko le izy a tsy ovakitsika moa le izy zany fa ho apetratsika eo fotsiny le izy fa ao anatin'izay zany de misy fivoizana adifoko le izy satria miresaka foko ny amin'ny hoe ielany reo namana ambany andro namerina ny toliara zany mandra-pivoaka an'ireo voalaza fa zanaky toliara zay voafonja any tsefa zany zay zany no ambara atao anatiny ty adevitra ity tsy de mahafinaritra zany trangan-javatra zany ary mahavarina sy mahagagantsika ihany hoe inona no anton-javatra atongavany zany adevitra zany tonga eo anatrehan'ny fiarahamonina depute Alain Ratsimazafy iny dia azo lazaitsika hoe misy ifandraisany ve tamina vidéo zay nataona tovolahy anankiray tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany nanao vidéo io tovolahy anankiray io de nyresaka anatranga zay mahazo nandresahany hoe zanaky toliara zany rehefa hoe malazalaza na manambola de tonga daholo ny famoahana dossier sy ny sisa fatatsika moa fa tamin'ny faran'ny herinandro teo zany de nisy ny fiakarana teny anivon'ny fitsarana ana mpandraraha tovolahy zany zay voaroroy amina raharaha-pitsarana any amin'ny fonja moa izy ireo am'izao fotoana izao de nisy milaza fa zanaky toliara reo tovolahy ireo de nandeha ny adevitra nanomboka tam'izay raharaha-pitsarana izay tonga izy aty am'ilay vidéo de raha ninona tsara le vidéo de tonga hatramina resaka fampirorona mpitsara mpamoaka didy mihitsy ara tao anatin'izany vidéo zany ary nambara fa hoe tsy tompona andraikitry ny adipoko izahay am'izao tranga izao dia nivoaka zany intract iny io maraina io depute Alain Ratsimazafy manao an'izay fandroana miala am'izay toerana zay de eo no mahavarina atsika hoe misy ifandraisany daholo ve zany trangan-javatra zany fa itsika eto zany de tena mba manaitra mihitsy raha mbola mahatsiaro tena ianareo fanjakana fa misy anareo eto misy tompona andraiky mpanjakana de misy zavatra mila rovana eto misy zavatra mila tandremana indrindrandrindra am'izay resaka firaisampirenena sy firaisankina-pirenena izay unité nationale la solidarité nationale mba tsy ho rava nona fitobivijery tsy mitovy nona fandraisana andraikitra miainga eo anivona raharaha-pitsarana na ihany ko satria nanomboka nisy ny voa ihany ko tany amin'ny fiandohan'ny herinandro iny amin'ny hoe rehefa nandeha ny adevitra tombana de nitsangana nanao fanambarana samihafa reo mpiaro mpanao politika ny amin'ny hoe izay zanaky rahanina ty de tsy manaiky na nesorana ny rahanina fa zao ny antony sisy de raha isitsika daholo reny trangan-javatra rehetrarehetra iny depute Alain Ratsimazafy de io sika misy ifandraisany ve misy ifampitohizany ve zany raha izany fa everitsika fa misy tompona andraikitry ny filaminana afaka nadiady an'izany fa zavatra ohatran'ireny kosa aloha de mba mialohantsika mba everitsika fa tsy rariny tsy mety ary efa zavatra efa nidepase ny vanim-potoana efa taona ny ela be ny siny zany fa maninona am'izao republika zao am'izao régime zao miveriny zany adevitra zany depute Alain Ratsimazafy marina mihitsy ny voalazanao namana fanisa satria dia somary taitra mihitsy ny tena raha nahitan'ireny tao anatin'ny tambazora tserasera tamin'ity andro an'io tia hoe tonga am'izany kiondalana zany ve tsika menakavy lasa ao anatin'ny fifampiantsiana ary ahina sy atahorana mihitsy no hoe ahatongavana ny amin'ny sanatry ny vava atipoko eto moa zany dia amafisina trano fa nlalam-pandroenana ny featsika zay lany tamin'ny taona 2024 de mamaritra tsara am'izay le hoe tokony isiny ny firaisampirenen'zay ary tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany fametrahana ny firaisampirenen'zay na ny firaisankina-pirenen'zay de ny filohan'ny republika ka raha mbola mahatsiaro tena ho filohan'ny republika ny filoha Andry Rajoelina am'izao fotoan'izao dia tokony hitandrina mahakasika ny fanaparitahana zavatra manahirana am'izao fotoan'izao ary ametraka ny pakady sy tokony ijoro hiteny any vaoaka malagasy mahakasika an'izay fametrahana ny firaisankina-pirenen'zay satria ny zavatra miseho sala am'izao ma tsy namana faniry dia matoy izay efa miparitaka sesilany ary marobe ny mpikirakirany ty tambazotra tseratsery sy zany no manaparitaka niny andehatsoratra voarakitra iny dia mampikorotany zany any fiainam-pirenena mihitsy ka anaovana koa antsoavy eto hoan'ny mpitandro ny filaminana satria reny ny tena anisany fomba anankiray zay
miteraka zany am'izay le hoe fanakorontanana ny fitondram-panjakana anankiray ka noko a fa tokony andray tanana mazava tsara ny ao amin'ny mikarakara zany a nyteresaka cybercriminalité ty satria miteraka savorivory ho atsika malagasy a ny fisiny reny zavatra resahan reny ao koa moa zany ao anatin'ny tambazotra tserasera ao de misy koa no efa milaza sady ihany ko ny hoe ny eto Antananarivo de tokony iverina makany amin'ny faritra ihany ko re olona any amin'ny faritra zay zavatra tena ilana fandraisana andraikitra aingana de aingana ho an'ireo départementa ministérialy samihafa zay tokony andray an-tanana ity raharaha ty satria raha izao no mitohy a dia ahina de ahina izay fahavakisana eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara izay zay ngamba namana faniry no azoko ampitaina mahakasika an'iny a trangan-javatra zay mampirikototra hitatsika ny amin'ny tambazotra tserasera iny zay moa zany a nresahantsika azy mba ho fantatra ny tompona andraikitra hoe amina trangan-javatra ohatrandreny a de tsy maintsy misy olona nanoratra de nisy nanao impression de nisy nanaparitaka de anjarany ny fitandrona ny filaminana no mikariko an'izany fa zavatra tena tsy fahita ary efa nilozany toetrandro efa ela be zany kanefa misy mivoy am'izao fotoana zao a manimba zay firaisam-pirenena firaisankina-pirenena zay ary manimba ihany koa le hoe Madagasikara iray tsy mivaky sy le vahoaka malagasy ao aminy isika eto Madagasikara akoatra ny firenena hafa ty Afrika no manana teny iombonana ka raha mandeha ny filoham-pirenena raha mandeha ny premier ministre raha mandeha ny ministre raha mandeha ny député ka miteny amina firenena anankiray ohatra député Alain Tsimbazafa mialy eto makany mainty rano mikabary fantatry ny vahoaka tsara ny mainty rano zavatra ambarany député Alain Tsimbazafa raha mialy eto ny député Alain Tsimbazafa ka makany Toliara ohatra na any Jafary na any Jeda na any inona moa zany tenentsika any basibasy na any Tanimeva de fantatry ny olona tsara ny zavatra ambarany député Alain Tsimbazafa ohatra zay le malagasy tsy mila mpandika teny satria zay misy kolotsaina efa voarafitra teto ny hoe fitenim-paritra dia tsy maninona mihitsy zany satria mifakafantatra tsara tsika misy ny avy any amin'ny faritra miteny de haitsika tsara ny dikany satria tsisy zavatra vaovao anatin'izany fa fomba fanonana azy zany ny any Afrika na ny Togo na ny Benin na ny Guinée na Bissau na Équatorial na Guinée Conakry na any amina firenena tahaka ny raisitsika ohatra Centrafrika sy ny sisa de misy foko maro be any ary misy karazana olona maro be na de ao anatina firenena anankiray ary ka rehefa mandeha manao déplacement ny tompona ndraiky mpanjakana iray de misy mpandika teo ny akaikiny rehefa tonga na amina toerana anankiray zany hoe na de ao anatina firenena anankiray ary zao dia misy tsy mifakafantatra teny ao anatin'izay de misy mpandika teny akoatriny hoe na miteny frantsay le toerana raha ny zanahany frantsay na miteny anglisy raha ny zanahany anglisy na miteny portugais raha ny zanahany Portugal tamin'ny fotoanandro ohatrandre Angola zany resahantsika zany na miteny Allemagne allemand azafady raha ohatra ka ny zanahany Allemagne zany misy zavatra ohatran'izany maimana io Afrika Atsimo io ary samy manana fiteny maro be mihitsiny ary indraindray misy tsy mahazo an'le tena fomba fiteny fa sambatritsika sambatritsika malagasy manana tena hoe teny ka tsy mila am'izay hoe mpandika teny zay rehefa misy tompona ndraikitra samihafa avy any amin'ireny toerana ireny tonga amina toerana anankiray de afaka maheno tsara mahafantatra tsara zay le mahamalagasy atsika sambatra koa tsika satria mbola manana an'le sotoavina manaja an'izay hoe olobe ray aman-dreny any amin'ny faritra samihafa zay misy atsika ireny de izany rehetrarehetra zany tokony ho tandrovina tsara na inona ady hevitra na inona mety hevitra tsy tovizana na raharaham-pitsarany na raharah fitantanana ny firenena ny resaka fiaviana ny resaka fivavahana zany rehetrarehetra zany tokony ampamailo tsara atsika rehetrarehetra satria mikitika am'izay resaka hoe ny sotoavina amin'ny alalan'le mahamalagasy atsika no tandrovintsika zany satria itsika de nanana an'ilay fihavanana itsika de nanana an'ilay sotoavina sotoavina zay fanajana nreo ray aman-dreny ary amin'ny toerana misy azy ary fametrahana ho zava-dehibe ihany ko ny fanajana zany lay izy zanahary na hoe aza ny loha samangina ny jerevana fa Andriamanitra tapony loha misy fomba fitenenana ane zany efa ninome loha ny vampitoanytsika hoe misy zany Andriamanitra zany amin'ny alalan'le zanahary
tainombo mivadika ara tsisy mangalatra satria efa mino sika na tsisy nahita ary fa efa nisy namadika de io sika hoe misy mahita ao atapony loha lay am'le loha samangina lay zanahary sisy fa rehefa tonga teto moa ny lafiny fandrosoana samihafa de niezaka tsika no nandalina arak'izay finoana samihafa zay fa tsika efa nanana n'le sotoavina sy finoantsika niezaka ny tandro mandrakariva satria tsy fanahintsika malagasy zany mamodika ny fiarahamoniny ambona zay no anairana mitompona andraikitra deputé Alaina Tsimbazafy raha mbola tsapanareo fa miorina le fanjakana ary eketeny inoteny raha mbola fantatry le fanjakana fa manana n'le tanjaka rehetrarehetra izy eo am'ireo administration satria am'izao fotoana zao lay taratasy fampitam-baovao navoaka ny fiadinan'ny republika dia mbola tsy décret iny nanafoana nanandravany mpikambana ao anatin'ny gouvernement fa ny fandravana mpikambana anatin'ny gouvernement azona formation na gouvernement vaovao dia décret na didim-panjakana mandravan'izany dikan'izany iny fampitam-baovao iny tsy mandravan'izany zany deputé Alaina Tsimbazafy dikan'izany raha mbola miorina ihany aloha manao an'ilay raharaha fampandehanany raharaha makany am'le fiandrasana an'ilay gouvernement vaovao zay mbola adevitra betsaka zany foresantsika rehefa aveo de velontsika fa mbola misy fanjakana eto zany mbola ao ny exécutif dia mba jerevo tompoko lafin-javatra ohatran'izany mba tsy hanombianantsika ny resaka firaisakina sy izay lafiny firaisam-pirenena izay deputé Alaina Tsimbazafy marina mihitsy zany namana faniry satria raha ny communiqué zay navoakany teo anivon'ny président sady koa de na iny ara moa nahavarina satria nandeha ny famoahana ny communiqué voalohany de ora visitaty-arina dia niovandray zany ahafahana mahita taratra aloha zany hoe faiza manao ny tompona andraikitra ao anivon'izany fiadidinan'ny republika zany am'tony fanomezana vaovao mpanjakana itony satria nalasa saina fahitana an'izany endri-javatra izany satria tsy fahita teto amin'ny firenentsika ny atao hoe fandraisana fanapahan-kevitra miovaova ao anatina androm-panjakana lehibe anankiray ary eny anivony atao hoe androm-panjakana faratapony de ny fiadidinan'ny republika no maneo fitavozavozana sala am'ireny ankehitriny moa tsika zany de hitatsika fa tsy nivoaka zany tamin'iny faran'ny herinandro iny ireo mpikambana zay nylazaina tao anatin'iny fanambarana iny na fampitam-baovao iny no hoe hitsangana zany ny gouvernement zay mbola amin'ny endriny moa tsy fantatra na ny gouvernement iray manontolo na ny apahany fa ho atsika ty anivon'ny fanoherana efa nanambara ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany atokotiky Madagasikara ny hoe angatahanay ny fitsipaham-pitokisana ho an'izany gouvernement zay tarihan'ny premier ministre Tsay Christian diky zany fa ny gouvernement iray manontolo no tsy ananany aty anivon'ny fanoherana indrindraindrindra ny aty anivon'ny atokotiky Madagasikara fitokisana intsony am'izao fotoan'izao amoakany Madagasikara ao anatin'izao lavaka mangitsikitsika izao eo zany tsika eo ampiandrasana am'izao fotoan'izao asa moa na oroviana izy ity no teraka fa marobe ny fanehoan-kevitra maro ihany koa ny resaka zay mandeha any ambadimbadika eny mahakasika an'izay fametrahana ny mpikambana ao anivon'ny gouvernement izay maro ny feore mahakasika ny ady seza eo ihany koa ny fametrahana zany no hoe ny antoko zatsizatsy ihany ny tokony hiditra ao ary tsy azo lavina fa nazahoana akom-baovao marobe zany zay antony tsy mahatafatsangana any mpikambana ao anivon'ny gouvernement mandraky ty androany zany hoe maro zany ny pression na ny tsindry azon'zany filoha-pireneny zany am'izao fotoan'izao sy ny prime ministre ary eo indrindra no somary isotomako kely mahakasika any hoe ny filoha-pirenena zany dia lasa tsy tompony ny fanapahan-kevitra fa ny olona manodidina azy no lasa mibaiko am'izao fotoan'izao hany ka tsy afaka mandray ara-potoana an'izay hoe fanapahan-kevitra ho an'ny mpikambana ao anivon'ny gouvernement zay ny filoha-pirenenantsika am'izao fotoan'izao zay ny ahitana an'le hoe tsy fahampiana traikefa ary tsy fahampiana an'izay lafiny faiza manao amin'ny fitantanandrara-panjakana matoa mipetraka zany endrika fitavozavozany amin'ny lafiny fandraisana fanapahan-kevitra zany tadio fa ny fahatarana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra dia ahazahoana fatiantoka marobe
ho amin'ny fiatrehana indrindrindra am'zany hoe fampandrosoana ny firenena ara ekonomika sy ara-tsosialy zany etotsika zany mbola miandry hatram'izao ora ifampiresahantsika zao aloha de mbola tsy nahazo loharano-baovao zay mahakasika ny fitsanganana ny gouvernemanta vaovao ary zay moa zany ny atao hoe vaovao mafana ihany ko ho an'ny eto an'ny firenentsika am'izao fotoan'izao a dia sasa miandrytsika ary miankina indrindrindrindra ny zavatra miseho eo no ahafahan'ny tsirairay indray a mametraka ny fahitany hoe makaiza marina ty firenendia ao arinany zany fametrahana ny mpikambana ao anivon'ny gouvernementa izany retsy litsofona eno eny ny somary ady atrano ao anatin'zany vondrona IRD zany eo ihany koa ireo atoko politika hafa ivelan'ny IRD zay manao ady sisika ho ao anatin' zany mpikambana vaovao anivon'ny gouvernement zany ary nefa koa dia maro ihany koa ny feore mahakasika ny hoe betsaka ny olona natsona fa maro ihany koa ny namaliny hoe zay a tsy hiditra intsony ao anatiny io satria matahotra noho ninona matahotra ny tsy ahitan'ilay varavarana mikodana any amin'ny fiafarany ty manday ity satria efa raha malala ny zavatra misy am'izao fotoan'izao fa dia miatery ny lalakivoan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny am'zany atao hoe fitantanandrara-panjakana zany tsy takona fiaininy zany fa miariary toy ny vaikandrina ny fahitantsika n'ireo taraina maro samihafa indrindrindrindra am'ty fiakarany vidim-piainany ity efa nrosahan'ny namana solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikana Antananarivo Avaradrano teo ny hoe ny fiakarany vidim-piainana zay atosiky ny fiakaran'ny solika viditsolika any ivelany any hitatsika ny fiakarany zany viditsolika zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay hitarika hatraty amin'ny fahavoazana ara-teokarena eto Madagasikara satria rehefa hiakatra avokoa zany a iny mety ho vidiny zavatra rehetra zay indrindrindra mahakasika ny filatsika andavanandro rehefa ohatra ka miakatra ny eo amin'ny sehatra ny solika satria dia miainga avany aminatin'ny fitaterana ny kajikajy rehetra mahakasika ny vidinetana zay omena atsika mpanjifa eo ihany koa moa zany a hitatsika fa fotoana zay mampirongatra ny mpanararoatra ny vanimpotoana sala am'izao zay toetsaina anankiray a zay manimba atsika malagasy no hoe rehefa mandaly fotoatsarotra ny firenena de mbola misy ihany koa reo azo atao hoe tia kely ka mitady a izay fomba rehetra azahoany tombontsoa manokana ao anatin'ilay raharaha hitatsika ny hoe fiparitahan'ny fivarotana solika antsokosoko ohatra nandritra n'ireny grevy teto amin'ny tany sy ny fireneny reny tamin'ny taona 7 tamin'ny taona 2 reny a dia misy ny manararoatra an'izay lafin-javatra izay mba hahafahana mitady ny tombontsoa manokana ka ilay malagasy zay mitovy raha amin'ny tena ihany a no hambakaina manoloana an'ireny vidinetana reny zany hoe akarina meopapana ny viditsolika ary nefa rehefa miakatra zay viditsolika zay araky ny fanambara teo dia misy fiatraikany BDP amin'ny lafiny ara-toekarena ary misy fiatraikany BDP amin'ny lafiny vidinetana sy ny vidim-piainana zay atrehan'lay vahoaka malagasy madinika zany ka fotoany zao tokony ahafahantsika mijery akaiky amin'ny hoe inona ny pakady tokony ho apetraka mba ahafahan'ny raha malagasy miatrika an'ity fiainam-pirenena ity satria fantatsika tsara fa vokatry ny ady any ivelany am'izao fotoan'izao amin'ny Ukraine sy ny Russia dia hiteraka fikorotanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindrindrindra amin'ny lafiny ara-ekonomia sy ara-tsosialy zany itsika nefa dia voavy nandalo a ny sedra maro samihafa mahakasika ny hoe Covid teto Madagasikara teo ihany koa ny lafiny loza voajanahary zay tsy ela akory zay ny batsiray sy ny ireo rivodoza nandalo teto a zay nitondra voka-dratsy maro teto amintsika noho ny fahampitehan'ireo foto-drafitrasa eo ihany koa ny fahabetsahan'ireo olona zay atao hoe very asa sy ny sisa
ireny rehetrareny no mitambatra dia mahatonga atsika firenena malagasy tena ao anatin'ny fahasairanana am'izao fotoan'izao eto moa zany de tsara ihany ny manamarika satria efa miresaka n'izay lafi ny viditsolika sy ny sisy zay tsika sy ny fahatapahandreo lalana ohatra amin'ny lafi ny fampitehana fotodrafitrasa vokatry ny rivodoza zay nandalo teto dia fantatsika tokoa ny olana goavana zany zay sedrainy any amidongy atsimo am'izao fotoan'izao ny solombavam-bahoaka any atoerana moa zany no manao fitarainana mihitsy manoloana an'izay satria misy tobon-dasantsy anankiray zay hitangorona n'ireo vahoaka maro zany mitady an'izay solika zay indrindra ny petrole de ny avany amin'ny distrika midongy ny any betafo vondrozo vangaindrano ary farafangana dia mitambatra amina tobotsolika anankiray ary filaharana bidon marobe zany zao notazana eny am'ireny mpanjinjara solika ireny ny mahatonga an'izay moa zany de ny hoe noho ny fahatapahan'ny lalana noho ny fiotsahan'ny tany zany zay manapaka ny lalana eo ihany koa ny fahatapahandreo lalana samihafa dia tsy tonga any toerana mitondra ny solika reo camion mpitatitra an'izany ka misedra olana goavana ary zareo zany ka iangaviana naovana antso ny eo amin'ny ministera ohatra ny ministeran'ny travaux publics mba hijery farak'izay aingana ny ireo fanamboaran-dalana any atoerana mba ahafahana zany mitondra ny solika amin'ny alalan'ny fiarakodia na ny camion zany mba hanamaivana ny fahasairanany mponina am'izay lafiny fampiasana raha-tsolika izay ny fanamariana ihany koa azo tany atoerana dia ny hoe nisy any ny hélicoptera zay natolotry ny fanjakana mba hitatitra nyzany solika izany any amin'iny toerana iny kanefa ny zava-misy zany am'izao fotoan'izao raha ny loharanom-baovaovaray dia tojo olana ihany koa zany hélicoptera zany na hoe ampanina zany io fitaovana io ka de tapaka tanteraka zany ary am'izao fotoana izao ny fifandraisana any atoerana amin'ny alalan'ny fiarakodia na amin'ny alalan'ny fiaramanidina ihany koa ny hélicoptera zay nantenaina hitondra an'izany solika izany mba amatsina ny olona ny amin'iny faritra distrikany midongy atsimo iny dia hitatsika am'izay ny fahavoazana ho an'ny vahoaka ny atoerana zany fa maro ny fikatsona zay mety hotazana na eo amin'ny lafiny fivezivezeny zany satria tsy misy ny solika ahafahana mampiodina ny fiarakodia ny atoerana ary ihany koa ny mampiodina n'ireo orinasa zay mety mampiasa an'izany solika izany zay moa zany de ahitantsika taratra amin'ny hoe aiza ny pakadiny ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta mamaolana ara-potoana an'ny vahoaka malagasy zay fantatsika tsara fa anisan'ny toerana zay beponiny zany faritra zany ary hitatsika fa olana ara-tsosialy goavana ny tsy fisiny zany solika zany na ihany koa ny fiakarany viditsolika any atoerana no zay fahasarotana maro samihafa izay no resahana teo izay ka anaovana antsoavy tsy sasatra zay no mitondra n'izay antsoavy ho anareo ministera tsiraray avy satria araky ny efa nambaran'ny namana faniry teo de hoe ny fampitambaovao zay nataony eo anivon'ny fiadidinan'ny republika dia manambara fotsiny ihany ny hoe ho fikitiana ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta midiky zany fa tsy mbola rava akory ny gouvernemanta misy am'izao fotoan'izao zay tarihan'ny premier ministre tsai Christian dia tokony handray an-tanana zany am'ireny famahana ny olana vahoaka reny satria dia zay no adidy zay no andraikitra ny mpitondra fanjakana dia mijery ny vahaolana ho an'le vahoaka zay ianjadininy ataontsika hoe olana zany mahakasika an'izay tontolo ny lafi-pitaterana sy ny lafiny solika izay ka antenaina ao anatin'ny fotoana foy zay fandraisana andraikitra zay ho an'ny tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta zay ngamba namana faniry ny azo nentina andray mahakasika an'ilay loha hevitra teo iny ny zavatra ohatran'izay moa député Alain Ratsimazafy zany
mba hanosika ny rehetra hanokatra tsara ny fisainana zany amin'ny hoe inona ara zany mbola handrasana le fitondram-panjakana rehefa mandinika n'zany rehetrarehetra zay nambaranao teo indrindrandrindra le raharaha ny midongy atsimo zany satria tena hoe potika 7 isanjato de misy ihany mijery le solon-tena-panjakana fa tsy mahavita ninina ao anatin'le fahampotehana zany ohatrany hoe mba mitondra kely amin'ny alalana lafin-javatra vatsitsinjokely menaka mivary sendranandalo fa tsy mahavahan'le vaolana le olana raikitra le vahoaka ao anatin'le tanàna le izy de zay zany io resahana io misy an'zany district zany tompika eto Madagasikara le fitondram-panjakana variana mizara am'le karazana vatsitsinjo eto Antananarivo nefa ivelana Antananarivo misy miantso vonjeo misy tsy mahavidy ninina tsony satria tsy manambola hiatrehana an'zany hoe fiakarany vidiny entana miakatra telo avy telo eny de rehefa dinihana zany rehetrarehetra any de le asan'ilay fitondram-panjakana mihitsy tsy mandeha araky ny tokony izy de hitondra ohatra anankiray ao anatin'zany hoe asa tsy mandeha zany tsika deputé tsy mazava satria tsy mitovy le fomba fijeryn'lay tomponandraika mpanjakana eny anivon'ny faritra tsy mitovy ihany ko lay fomba fiasa sy tsy mifanara-tsaina lay tomponandraikitra zay notendrena sy le olom-boafidy samihafa eny amin'ny faritra bongolava zao ndraisitsika ohatra zany tamin'ny 20 mars any amin'ny bongolava raisitsika araka zany le izy dia ny gouverneur manao ety amin'ny résidence amin'ny faritra fa natototsana ny 20 mars dia manao fihetsiketsehana lehibe misy tamin'ny 20 mars dia tonga ny mpanakanto tonga ihany ko ny vahoaka milahatra ka rehefa 20 mars ohatran'ireny moa tena tiany vehivavy mihitsy manao an'izay filaharan'izay zava-dehibe ho an'ny vehivavy zay fa tsy manatrika an'izany ny be ny tanàna sy ny vadiny ny solombavim-baoaka sy ny vadiny anankiray zay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana aty amin'ny commune indray commune tapy-tanàna tsiromandidy ny resantsika vo tamin'ny faran'ny herinandro teo indray nanatanteraka amin'ny fankalazana ny 20 mars indray ny eo anivon'ny commune zany de tamin'izay vo nanatrika ny solombavim-baoaka zay miara-dia amin'ny fitondrana sy ny vadiny fa am'izay fotoan'izay koa ny gouverneur tsy teo atoerana nandeha tany amin'ny commune feno rivobe tany Endrempotsy tany nefa efa nisy 20 mars ny tanterahana atao anatin'ilay renivohitra ilay faritra zany eto ny résidence amin'ny faritra eto indray eo aloha ny lapan'ny tanàna de fantatra fa tsy milamina misy zavatra ady mangatsika eo ady tsy mirindra eo amin'ilay tomponandraikitra eny anivon'ny faritra zay misy le olom-boafidy misy le olom-boatendry ary zany anisan'ny zavatra manahirana zany hoe misy célébration régionale ataony faritra ohatra na ny gouvernora fankalazana 20 mars fa maninona ny tsy tonga reo olom-boafidy satria raha ny tokony izy mahazatra am'ireny de ny vadin'ny olom-boafidy no mikabary amina trangan-javatra ohatra n'ireny satria fankalazana 20 mars io de fantatry ny adevitra rehetrarehetra ny hoe misy zavatra tsy milamina eo amin'ilay olom-boatendry sy le olom-boafidy le gouverneur rehefa voatendry satria naharitraritra vo nisy gouverneur tamin'izany faritra bongolava zany heritaona tateoriana nany endrena le gouverneur voalohany fa rehefa voatendry izy de ny safidy ny isokatra ho an'ny rehetra ary tsy anavaka an'izay mpiara-miasa aminy ao anatin'izany faritra zany na avy amin'ny vondrona inona na avy amin'ny vondrona inona fa zany tsy mahafaly akorony zany ho an'ny reto zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana reto zay mieritreritra fa efa azy lay fanjakana ka azo bako avy na arak'izay de inona ny zavatra androso am'zany deputé Alain Tsimbazafy tokony isy ny firindrany miaraka eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ny gouverneur koa nomena fahefana be loatra zay tsy ao anatin'ny lalam-panorenina mihitsiny zany fa betsaka ny fahefana nampitombona taminy ary mbola nampitombona tamin'ny alalan'ny conseil des ministres ny fahefana zany gouverneur zany de lasa manana tanjaka le gouverneur de lay préfet zay tena solo tena mpanjakana représentant de l'état direct eny anivon'lay faritra misavoritako eo tsy hita zay le directeur régional samihafa miantsony azy de mandeha miantsony azy de mandeha de tsisy fampandrosoana vanina ny anivon'izany faritra zany tsy hitanao hoe mandeha mizotra makaiza le district roa ao anatin'ilay faritra satria tsy mitovy
fomba fijery de misy apahana be ny tanàna miaraka amin'ny atsy, misy apahana be ny tanàna miaraka amin'ny atsy. Zany ny zava-misy any amin'ny faritra any, ohatra ray zany raisitsika zay de Mpianalaina Tsimbazafa. Fa zany mampandringa mamotika ny fampandrosoany zany satria lay tena tokony hitondran'le sinerziana développement ngeza be, miara mirohatra, miara manainga tongotra, miara misala, miara manainga tanana. Tsisy nininana mandeha mihitsy any amin'ny faritra rehetrarehetra any, olona tsy mitovy hevitra, olona tsy mitovy sainana, olona samy manana an'izay mety ho patron politikany. Ary olona samy hevitra ihany koa fa tompona andraikitra eo amin'ilay toerana misy azy ka tsy mifampibaiko ary tsy manaiky baikona de zany zava-misy. Akoatry ny raharaha manahirana zany distrikta sy faritra Bongolavo zany, Tsiromanidina feno Revibe, ny amin'ny resaka omby, na io omby zay giazana tao any amin'ny Fourrière, na io ny resaka tsy fandriam-pahalemana zany. Zany ane tena problème magneza be mihitsy amin'io faritra Bongolavo io ary matetika miakatra eto Rawily zay filohan'ny fivato mitaraina ny am'ty resaka adi-panjakana mikasika indrindra fomba fiadin'ny fanjakana am'ty resaka omby ty fanagiazana an'ireo omby na Fourrière zany satria tsisy tatsa, tsisy piopy afaka azaka n'lay droit zay efa mitovana ao anatina andro maromaro kanefa dia saiky tsy miverina any amin'ilay piopy le omby ny teoriana zany. Noho zay tsy fahazakana satria ny piopy ray de tsy hoe omby ray ny ompiny akoriny fa amapolony, mety misy 10, mety misy 80, misy manana anjato mihitsy aza. Petsaka zany ary efa ndresahany Rawily tamitsika teto lehibe ny fivato zany adevitra any. De tsy gaga zany tsika raha ohatra ka hoe io ny résultat an'le gouvernemanta satria ny asa mandeha makany amin'ny faritra le lazainy le fitondram-panjakana fa ny faritra manakaiky ny vahoaka, nomena lela vola manokana iasany ny faritra ary mena lela vola ihany koa iasana anaovana fotodrafitrasa le faritra ary mbola nomena fahefana ny STD na ny service territorial déconcentré de ny bataina nakany anivon'le gouverneur. De tsisy zavatra mandeha satria izy menakavy samy te ho tsara eo masiny dadafara avokoa, satria izy menakavy samy te ho tsara eo amin'ilay pray atoko aminy de samy manomby politika ny any anivon'ny faritra de tsy mandeha le districta, tsy mandeha le commune. De ny vahoaka moa rehefa tsonao miantso ny faritra de tonga ny vehivavy milahatra hijery Smavenina ka, miantso ny commune de tonga vehivavy milahatra hijery tarika ny aingaka ary spectacle ko ny andro weekend de manao démonstration de force ny andany sy ny akilana. Fa zany ve fantatry le fitondrana foibe ve hoe misy trango ohatran'izany ane manahirana ary mihintsika de Mpianalaina Tsimbazafa fa tsy Bongolava ihany miaran-javatra ohatran'izany. Tsy Bongolava ihany misy hoe tsy vidivikevitra eo amin'ny gouverneur sy eo amin'ilay député ohatra na eo amina be ny tanàna na gouverneur sy ny préfet na gouverneur sy ny chef district na gouverneur ohatra sy ireo directeurs régionaux rehetrarehetra zay miparitaka an'ireo. Misy tranga maro be efa nahenontsika sy ohatran'izany. De ahoana no henonao fa ho tratra amin'ny tanjona hanatratra 10 isanjato ny taux de croissance nefa tsisy zavatra mandeha ny anivon'ny commune na ny district sy ny faritra any ady hatrany le sampikambana sy le mpanohana fitondrana ny misy any. De ahoana ny eritreretinao fa misy zavatra mandeha am'izay lohany ny ety anivon'ny mpanatanteraka ka ny ary ambany ary manao ny azy mahita ny ety ambony. Ny ety ambony koa mahatsapa hoe misy zavatra tsy milamina tsy manome résultat ny ety ambony de tsy mirindra tsony le asa. De asa re olona inona re ny mbola andrasana an'le fitondram-panjakana fa novana ministra ve de ho tonga izany, ho tonga lavitra ve zany. Ohatrany mampiakatra olona ao anaty fanjakana le vahoaka malagasy ho hampanakarena olona na hampanakarena tompona ndraiky mpanjakana fa hampahatra azy. Ohatran'izay le sary mandeha am'izao fotoana zao hoe ndao tsika hanosika olona hanakarena vaovao indray handroba ny arentsika hinana ny volam-panjakana, hinana ny volantsika fa itsika de ndao isafidy ahantra satria re olona reo tsy hitondra fampandrosoana antsika. Ohatr'izay le sary mandeha am'izao fotoana zao de averintsika tsy gaga ho azy antsika
raha ohatra ka tsisy nininna mandeha any amin'ny faritra sy any amin'ny distrika sy any amin'ny commune any ary porofony ny zava-misy ine zany fa tsy isika mamorona na mandainga hoe io ny toerana misy a Madagasikara ara-toekarena ekonomiana tany miady ny ekonomia Madagasikara moin ary tsisy zavatra mandeha tsony am'izao fotoana zao na resaka carburant tsy mandeha am'izay loana resaka jirama zany mo tsisy nininna azonao antenaina le izy miezaka le piasa fa le fomba fitatanana mitsy ataon'le tatana am'le olona tendrena tsy mampiodina an'izy ary nesaka ny sy andavana na de tena manao ny entso zavatra ary reo piasa manodina an'izany orinasa jirama zany de ao anatin'izany nefa mbola misy olona midongo seza foana mbola misy mieritreritra fa hoe azo atao no mampandroso an'io nefa tsy mahavita mission de anjaran'ilay tompona andraikitra nanendry aloha fa izy koa mbola mila tombanana ny fomba fanombanana azy ny vahoaka malagasy mila misaina am'izay hoe ahoana ny tombana atao am'ilay olona nametrahanao safidy telo taona mahery mety aminao ve zany hoe ny délai de grâce matetika dia herintaona nisy manao embolana ary fa be herintaona no mena an'le fitondram-panjakana fa tsisy nininna vita ahoana ny eritreretanao hoe ao anatin'ny telo taona de fanovaninenina ao anatin'ilay mpikambana ny gouvernemanta ny misy en moyenne zany de isaky ny enim-bolana misy foana fanovana ny gouvernemanta de le filoam-pirenena ihany no miteny hoe rehefa manova gouvernemanta etrn'io inge de efa bolana vo tena opérationnel tsara le mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta satria mbola manao organigramme mbola manendry olona mbola mijeriny indrindrandrindra mo nambarany député Todsoa teto tokony tafiditra ao anatin'ilay fikirakirana ny teti-bolam-panjakana lay fametrahana an'ilay gouvernemanta am'izay fotoana zay mba avy atrany dia misy fandraisany zany eo am'ilay fanendrena sy lay tompona andraikitra zay handray ny andraikiny sy amin'ny fikarakarana lay fikirakirana ny volam-panjakana satria ny fampisarahana départementa ministériel na fanambarana départementa ministériel de mikitika zavatra maro be eny fotsiny na de le en tête ministéry ny asa raha miteny ianao androany hoe ministère ny aménagement du territoire sy ny travaux publics iny ny en tête de misy organigramme mifanaraka amin'iny raha ohatra ndraika misy fanapahan-kevitra omaly raisinao rapitso azafady ka aisorinao ny hoe ministère ny aménagement du territoire fotsiny de misy ny ministère ny travaux publics de na izay fotsiny ray eo amin'ny lafin'ny organigramme de efa miova na ny endriky ny birao sy mipiasa sy ny rehetrarehetra ao anatin'izany sy ny taratasy famezivezeny zany eny amin'ny asam-panjakana efa misy fiovana sy fiantraikany zany rehetrarehetra hatramin'lela vola ampiasaina satria teo izy départementa iray zao izy départementa roa ohatra zany metsika zany 2020 tena mpiandohany gouvernementa député Alain Ratsimbazafy le voalaza fa manao politique de l'austérité ny fitondram-panjakana na hoe ho an'ny fitsitsiana 2020 ihany reo de afaka anao zavatra de atambatra ny départementa sisy iny nefa rany am'izao fotoana zao 2030 tompoko ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa ny verina tam'le gouvernementa lay fiaraha-mitatana zay nametrahana an'le PM de consensus Andriamatotsay tamin'ny 2024 sany zava-misy eto Madagasikara ahena de atambatra de ampitomboana de sarana de mamorona départementa de asina anty économie bleu ty satria zany ray ny lamody amin'ny Frantsa de asina ny karazana resaka numérique satria efa mandeha am'izany ray ny olona efa basculement numérique am'izao fotoana zao fa tsy hitanao mihitsy le izy hoe tena inona le impact socio-économique an'izany rehetrarehetra zany makany amin'ny vahoaka sy le firenena tsy mahita ny ninona mihitsy tsika tsisy ny ninona azo raisitsika mihitsy raha ohatra zany lanjana amin'ny kilalo izy député Ratsimbazafy de tsy hitatsika mihitsy le izy hoe ty le izy raha ohatra ka refesitsika metatra le izy de tsy hitatsika ty le izy zany nge le zavatra iainan'le fanjakana de tsy mety miaiky fansary efety ivelany mamokany amin'ny matony ao anaty trano mivoaka ivelan'ny trano tsy te ho sepitra ao tsony matony ao anaty trano mivoaka ivelan'ny trano de zao tsy te ho tompona andraikitra tsony am'izay mety hoe fieretana firehetana am'izay mety hitranga ao ka hodona setroka ao anatin'izany ary matony ao anaty trano mivoaka ivelan'ny trano de tsy te ho tompona andraikitra mety fienjaran'ny trano satria ao anaty trano ihany misy mandoaka moramora amin'ny alalan'ny sotro misy mandoaka moramora ny vodi-trano amin'ny alalan'ny forsety amin'ny alalan'ny antsy de ao ihany izy no misitona an'le vato fototra anaovan'ny fototra ety ivelany
ao ihany izy no misitona brika anaovany brika ty ivelany trano ety ivelany aiza nisy n'izany ity fanjakany ity no misy an'izany ny trano efa miorina no ngotany tsikelikely ny tafo sy ny rehetrarehetra de mianjaka l izy tranobe Madagasikara io resantsika io mangarina tsy mangala bola zay tsy mangala bola manondrana zay tsy arena ondrana ny rehetrarehetra sasany lasa pandrarangeza be tamiko zany mahavita chiffre d'affaires mama ienjana be mihitsiny firy chiffre ary mampiasa ny favoritisme nepotisme sy ny sisa zany ny zava-misy eto député Alain Ratsimazafy zay ny endrik'io gouvernement io taratra ny am'izay hoe zavatra tsy milamina eny anivon'ny commune sy ny district sy ny faritra ny resantsika zay de miakatra ety ambony ko ny aty ambony koa manao ny ataony de mba milalao politika koa ny any ambany tsisy mandeha am'izay loany tsony le fiainan'le malagasy le Madagasikara député Alain Ratsimazafy oto an'izay namana faniry tiako resana kely mahakasika an'le zay le hoe tsy firindrana amin'ny lafim-pitantanana ny anivon'ny faritra na ny gouverneur sy ny ratsamangaika zany toy ny hoe ny vondromboka sy njara-pahefana na ny commune sy ny sisy zany ny tiako resahana ao anatin'izay de hoe anisan'ny nahavariana mihitsy ilay fivoahan'ny didimpanjakana mahakasika ny fampitomboana ny fahefana omena n'reny gouverneur reny zay anisan'ny nalasa saina ny fisina hoe lasa eo ambany fiahin'ny gouverneur indray ny commune zany tena tsy fanao raha mametraka an'izany antsona hoe vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zany tsika na ny décentralisation effective satria ny zavatra hitatsika zany de hoe ity fitondrany ity anisan'ny lokaloka ny ametraka an'izany hoe tena tsy njara-pahefana tena izy zany kanefa mifanohatra am'izay ny zavatra tanterahana am'izao fotoan'izao maria koa fa nisy mihitsy ny famohana didimpanjakana zay mamaritra ny andraikitra zany gouverneur zany eto amintsika dia toy ny mametraka ny hoe ny gouverneur no lehibe ny na hoe eo ambany fiahin'ny gouverneur ny commune na ireo be ny tanàna manitsaka lalam-pandrenona mihitsy ke le didimpanjakana sy le communiqué an'le conseil des ministres zany mampagaga hoe maninona ny androm-panjakana toy ny ACC eto amintsika no mitazapotsiny manoloana an'izany fanitsakitsahana lalam-pandrenana zany satria tsy mirindra araky ny voalaza ao anatin'izany lalam-pandrenana mahakasika ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zany ny didimpanjakana zay mivoaka fa de mitazapotsiny ireo mpikambana ao anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izany savorivory hitatsika rehetrarehetra zany ane no antony mahatonga zao korotana tsy fampitokisana sy ny sisa ao anatin'io fitantanana ny raharam-pirenena zay ivondrona an'ireo mpitantana eto amin'ny firenentsika am'izao fotoan'izao hitatsika tsara fa raha miresaka teti-bola fotsiny arytsika amaritatsika ny hoe tena manana fahavononana ve ty fitondram-panjakana ity ametraka an'izany fitsinjara-pahefana tena izy zany amin'ny lafiny teti-bola ngena manafaniry tsy misy afa-tsy teloko hatramin'ny 500 amin'ny teti-bola-panjakana akapobeny na ny budget de l'État zany 3 à 5% budget de l'État ny mba hatokany fanjakana ho amin'izany lafiny hoe vondromboka tsy njara-pahefana zany amin'ny hoe famatsim-bola ho azy ireo na ny subvention de fonctionnement hitanao amin'izany fa kely sy bitika amin'ny teti-bola-panjakana no any mba affectena zany any amin'ireny vondromboka tsy njara-pa aiza moa ny fampandrosoana ny rasanao amin'izany zay indrindra kanefa raha mijeritsika ny teti-bolan'ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika de amina miliara maro zany tompoko malasa eritreritra ny hoe firy ny tompona andraikitra ao anatin'izany fiadidinan'ny repoblika zany miohatra am'ireo vondromboka tsy njara-pahefana rehetra manerana ny Madagasikara misy 500 mahery ny commune de vinavinao am'izay ny amin'ny lafiny teny hoe fitsinjarana ny are-pirenena amin'ny lafiny hoe teti-bola ahafahana mampiodina an'ireny rafitra ireny zany ka ataotsika hoe mbola lavitry ny hafa ny kitay raha ho an'ny Madagasikara amin'ny lafim-pitondrana ny sehatra ara-ekonomika sy ara-sosialy raha tsy voatsery manokana ireny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ireny vondromboka itsinjara-pahefana zany fa ny any amin'ny sehatra samy hafa ihany koa ny ady hevitra manahirana any koa amin'ity resaka tany ity député Alain Ratsimazafy de tena mampikolay ny rehetrarehetra mihitsiny
itsika zany raha miresaka ny zava-misy am'izao fotoana zao dia ny zava-misy sy ny tranga zay tena tsy ny aina n'lay malagasy ampolo taona maro mihitsy ny ainana am'izao fotoana zao de fanjakana mamevahana amin'ny mpanambola haka ny tany malagasy ny misy am'izao fotoana zao fanjakana mijery fotsiny reo fibodona tany ataon'ireo vahiny zay mitady irika mafy ny zaka ny zopirenena malagasy no misy am'izao fotoana zao ary fanjakana izay matahotra an'ireo mpanambola vahiny mampiasa vola eto Madagasikara na io efa naharitraritra teto na io vao tonga vao aingana ka na inona hevitry ny lalàna rehetrarehetra zay tokony hamme ny rary no an'ny malagasy eo amin'ny tany misy azy fa rehefa matanjaka ny vola satria kohono mifehan'ny lafy ny ara stratéjika eo amin'ny tontolo toe-karena reny olo reny de lasa miafiafy le malagasy am'izao fotoana zao ohatra anankiray ny zava-misy eria mandany japy ba eo Ambomanatrika député Alain Ratsimazafy ao anatin'ny maro zany fa afaka miresaka zavatra maro tsika manoloana zany rehetrarehetra zany efa neditsika hevitra teto ny any Sofia efa nitondrantsika fanazavana ny tany Antsirana efa nyresahantsika ny tany Tomasina efa nyresahantsika manodidina na Tananarivo misy firy am'ireo tany reo tompo mbany malagasy fa rehefa nijerevana daholo le dossier rehetrarehetra dia ny vahiny nahazo vahana tao anatiny sy le mpampiasa vola eto amintsika de ny hitatsika ny mandeha eraka Tananarivo ny mandeha ny amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra miafiafy le malagasy ary misy aza zay nanajary ny tany misy an'izany nge prescription acquisitif nanajary ny tany amampolo taona teo amin'le izy fa zao raha ny vahiny ny mangataka zay tsy nanajary aingana ny fahazony an'izany fa raha malagasy ny mangataka ny procédure an'izany amataona ny voazony malagasy enina de endrika fotsiny aza mba hahafahana miasa amina tany zay ekeniny eo anivon'ny tontolon'ny fananantany amin'ny hoe 200 mètres carrés na 2 ar ny hahafahana mahazo an'izany zo zany zany zava-misy am'izao fotoana zao de hitatsika miparitaka ny ambanivohitra rehetrarehetra any ary iaina ny tatsaha zany nefa raha nisy na nenjehana ny fitondrana telo fitondran'ny président Marc Ravalomanana de zany resaka tany zany député Alain Ratsimazafy zay mbola tsy niainga fa adevitra nandeha teny amin'ny kolisy teny fotsiny zany fa zao ino na nenjehana azy mivarotra tany mamerariny any vahiny sy ny sisa fa zao nefa inona ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao zay resahantsika rehetrarehetra marina fa mbola misy any amin'ny tena efapolo tapitrisa azo lena azo amboarina eto Madagasikara fa zao tsy misitraka sy tsy miaina an'izany akoatran'le hoe miala any ambanivohitra le malagasy noho ny lafiny tsy fandrimpahalemana de mamoy ny arenana de misy mandroba moramora ny fananana fampinana anato ihany koa le malagasy na tiana na sy tiana satria tsy mahay mamaky teny sy manolotra ka marony any ambanivohitra na fomba fahalalana zany hoe ahoana ny famakina jugement gros zany ary tsy hain'le malagasy any ambanivohitra zany satria amin'ny teny frantsay de lalaovan'ny olona amin'le texte izy tsy mahay raha teoko mamaky ara tsy hainy maika avo hoe misy texte momba an'izao sy momba an'izao ny fatany karatamy bif jugement supplétif sy ny sisa ary tsy eo ihany fa na ny fomba fampiasana an'izany ary amin'ny atsaka ny sandavany député Alain Ratsimazafy tsy hain'le tatsaha malagasy zany nefa misy lalàna miafina ao ambadika zany rehetrarehetra zay lalàna ngezabe hitondrany lalam-panorenana mihitsy ny hoe tsy azo misy tsy azo atao antoka ny tany République Malagasy République Madagasikara dikan'izay zany miverina any an'le fisainana taloha tamin'le andro fampanjaka mihitsy ke nisy solam-pangady ange teto hoe ary nambara mpanjaka tamin'izany fa ny tany de an'ny mpanjaka ny anton'izay hiconservena an'le tany tsy ho lasan'ny olona le izy de mandeha manantona amin'ny mpanjaka satria izy no tompon'ny fanjakana ny mpamboly anankiray na ny tatsaha anankiray de miresaka aminy aiza no ampiasainao tany atsy ay zao dio na zao valy io na zao ketsa na zao vavy io sy satria tsy mbola nisy resaka fandrefesina tamina mètre carré tam'izany fotoana androany sy tamin'ny ara sy tamin'ny hectara satria mbola tsy nidroso tsara ny fahalalana eny ara ampiasaina ny tany ka rehefa tonga ny fotoana rehefa misy vokatra manatitra any amin'le fanjakana mba homena am'ireo tsy manana sy tsy mihinan-kanina zany ge ny fomba fampitondrana taloha ka rehefa tonga fotoana zay tsy ampiasaina n'iny tany iny de averina makany amin'ny fanjakana iny any amin'ny mpanjaka hoe ity ary le tany tsisy fanaparapahefa nataon'ny mpanjaka zany
fa fametrahana mazava tsara hoe iza no miaro ny tany de izy lay mpitondra voalohany io no miconserve azy io no mametraka azy ho fananam-bahoaka fanana n'lay fanjakana de ohatran'izay hatrany hatrany raha lasa lay mpanjakany moa de misy principe mbola tafajanona vona taty aorina nge voanisan'zany resaka eloka roa folo mahatapado zany taty aorina voanisy an'le lalàna 5 na 300 code de 305 article nataondrana valy de fa nytalohan'zay tamin'ny fanjakana teny inona natao hoe fanjakana teny de mbola tsisy soratra tam'zany mbola tsisy lalàna tam'zany fa teny no fampifezana hoe averinareo tany rehefa ohatra tsy mamokatra nareo fa rehefa mandeha ndray famokarana ataonareo misy apahankely entina hanomezana asy n'le fanjakana fa ny akoatran'izay ny apahanibetsaka dia an'lay mpamboly mpamokatra malagasy zany fa ho an'izay mangataka tsara sy miasa tsara koa nefa de misy ny droit efa nalalan'zany ny fanjakana tam'zany tao anatin'ny fanjakana teny hoe mendrika hositrahany ty satria tena mamokatra tena miasa le malagasy fa rehefa tonga ny fanjakana soratra efa nahay nanoratra amin'ny malagasy efa nahay lalàna amin'ny malagasy de nampidirina hoendriky ny lalàna reny zavatra mifampifihezany reny misy lovaitsika izy am'izao fotoana zao fa mbola mafy be tsy ahafahan'ny malagasy misitraka indray aty aoriana zany no ninona lizy tsy fahaizany lalàna ary tsy fahaizany mamaky ny lalàna ao anatin'zany endriky ny lalàna mifehan'ny fananatany sy mame ny zo tokony hisitrahan'lay malagasy zany amina fananatany de lasa ny mahay lasa zay manambola lasa zay hoe mitondra kely de vizy kely ihany na mitondra vola kely na afaka mindrana vola any amin'ny banky zay tsy de malagasy mahazo azy amin'ny akapeny mety mahazo ny malagasy fa limité ny vola azony satria tsy atokisana ny investissement ataony fa mivahiny na mivahiny efa praipetsapetseto no mahazo an'zany de reny no mahazo tombony de alaina tsy mazava de inona ny tena olana goavana very eo ampelantanan'le malagasy le tany kely mba hano azony marina mihitsy zany voalazanao zany na manafaniry ary tena mampalahelo ny manjoany vahoaka malagasy am'izao fotoana zao am'izay le hoe fisitrahana ny zo zay amin'ny resaka fanana tany akoatran'ny zavatra efa nambaranao teo de misy fanamarihana tiako ampitaina kely mahakasika an'le hoe baio mandany japy etsy Ambomanatrika amin'ny mahasombavambahoaka ny tena moa dia tonga nydododo teny amin'ny biraoako zany ireo solotena ny fokon'olona eny atoerana ary nanazava mahakasika an'io resaka olana ara-tany eo baio mandany japy io le baio aloha zany tsara ihany manamarika fa hoe anarana vahino izy io raha tsy diso de karana izay nibodiny tany teo zany tamin'ny fotoanandro ary tamin'ny fitondrany ben'ny tanàna zay voafidy tamin'ny anarany atokotiky Madagasikara mialatsiny manona anarana Andriamatoa Rakotondrabe Maurice dia io ben'ny tanàna io niaro an'ireo vahoaka ireo tamin'izany fotoana zany ny tsy nahalasana ny vahiny io an'ilay tany ankehitriny anefa de misy indray zany zao ny olona zay tonga zany mametraka tsatobato na hoe borina ozytsika any anatiny zany tanàna zany zay mbola mafisiky foana ny antsoavo ho an'ny ben'ny tanàna perinasa am'izao fotoana zao mba hijery akaiky an'io tany ao mandany japy io zany satria aoka mba tsy anaovana kabary politika le izy fa tena hiasa marina ho an'ny vahoaka am'izay fiarovana ny tany zay satria vahoaka marobe no efa mipetraka sy moninao ary manana fotodrafitrasa tony ny trano fonenana ao anatin'zany faritra mandany japy zany ny faharoa manarakaraka am'izay na manafaniry dia eo amin'ny sehatra le hoe fisitrahana ny tany ihany eto moa de mahavarina ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana raha miresaka tsika ny lemaky Bamangoky izay eo akaikin'zany lemaky Bamangoky zany dia nisy findramam-bola nataontsika tamin'ny arabo nahafahana nametraka ny fotodrafitrasa barazy lehibe anankiray zay tamin'ny fitondrany ny filoha Iaradraona Ramoampianina no nanaovana an'izany fotodrafitrasa zany ary am'izao fotoana zao zany de hoe tokony hisitraka amin'ny sehatry ny fambolena manodidina an'izany barazy lehibe zany ny malagasy any amin'iny faritry Bamangoky iny ny mahavariana nefa ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana de hoe omena ny vahiny indray ny arabo ny ampianatra antsika amin'ny fambolem-bary angambo
de inona fotsiny zany no ananatsika andreo teknisianina marobe teknisianina zay mifototra amin'ny sehatra ny fambolena atao amintsika mivoaka teny amin'ireny anjery manontolo reny a toa ataotsika akilabao reny zany amin'izao fotoana zao fa vahiny indray a no ometsika vana na ometsika sehatra ny ampiasa ny tanitsika ary anao an'izany sehatra ny fambolem-bary zany mariana itona fa na isy vary akatra range eo amin'io toeran'io a sarotra an'io iny hoe tsy ahondrana any firenena arabo any ray ve ny vokatra zay miakatra eo fa maninona raha isika malagasy ny tatsaha malagasy zay fantatsika fa manodidina ny 20 isanjaton'ny malagasy de tatsaha maninona raha ireo no mena sehatra anajary sy anao karazana fambolena fitaratra na vitrine ao amin'izany a le makibamangoky zany raha ny fahafantarana azy araka ny loharanom-baovao de manodidina ny 400 hektara any hoany izany le makibamangoky a omena ny vahiny zany anaovana fambolem-bary fa maninona hoy a ny tsy horaisy ny fitondram-panjakana ny eo amin'ny ministeran'ny fambolena ny fanapahan-kevitra ny hoe ahoana ny anosehana ny reto tatsaha malagasy reto amin'ny sehatra ny fambolena inona ny tokony atao mahakasika amin'ny masom-boly ny zesika ary ny fitaovana izay tokony atao maty-anina ahafahana mahazo vokatra tsara ka mba tsy hanondrana mba tsy hanafatra vary itsony isika fa mba itsika indray a no hoe manondrana raha mpitso raha afaka pitso ka eto a dia fanairana ho an'ny tompona ndraikitra zany na manafaniry a mahakasika an'izay hoe fanaovana tsinotsinona voaka malagasy zay mihitsy amin'ny fisitrahana ny tany eto toerana de anisan'ny makarary fo ihany raha dinihana satria aiza marina ary zany na ary mba ho aiza ary zany reto voaka malagasy madinika reto hoe raha izany zavatra rehetra zany a no miseho sy iainana amin'izao fotoana izao ka eto moa zany andrasana indray zay ministeran'ny fanajariana ny tany vaovao ny ministra moa zany andrasana hoe iza indray no hitatana an'izany departementa izany satria fantatsika ny ministra zay nisahana an'izany teo aloha fa nanao ny fanambarana paibe maso ny tsy hidirany ao anatin'izany gouvernementa vaovao izany itsony a noho ny antony zay mbola horetsika ihany hoe andrasatsika izy mihitsy no anambara fa hitatsika zany zao fa mety olona hafa indray no hitantana an'izany departementa izany dia mangatahana ny iarovana ny zoan'ireo malagasy a zay tokony hisitraka sy amboly zany ankalalahana am'izany fielaran-tany 400 hektara any amin'ny le makibamangoky izany eny ary misy fanamarena samy hafa moa zany zay voaraitsika de manaraka ihany ko ny mpijery sy ny mpiainantsika deputé Alain Ratsimazafy dia hovakitsika indray aloha zany reto soratsoratra avy amintsika ireto zay misaotra betsaka mihitsy ny amin'ny fahazotoantsika mandray anjara eny ary rahasoana tenaina Eliana kokoa miara-manonja de kokoa anao rahasoana tenaina Eliana zany avy aty aminay iana Olitiana Andrenarso kokoa miara-manonja MBS makasitraka hatrany tompoko inona indray zay ao vaovao mampirikoditra zao faniry de efa le nambara teo moa zany teny ampiandohan'ny adevitra makasika le zava-misy Antoliara amin'ilay resaka tracta iny zany tena manahirana mijery sy mihaino zavatra ohatran'ireny satria mahakasika mihitsy amin'le firaisam-pirenena zany rehetrarehetra izany i Carlina Carna de hoe tena efa tsy zaka itsony mihitsy le vidim-piainana amin'izao fotoana zao tena marina zany satria tena efa mihoatra ny efa everina hoe tokony mba fahefana tokony ho zaka satria le vidim-piainana miakatra deputé Alain Ratsimazafy le karama tsy miakatra tsy misondotra de tsy maharaka tsony le fahefa mividy de le toe-karena koa tsy mihodina araka ny tokony ho izy hoe mba mety misy vola hita ihany amin'izay mety ho asa tselika samy hafa ataona malagasy tsisy an'izany tsony amin'izao fotoana zao fa voafihana any ambony any daholo zay mety ho ketriketrika mahadinidinika zay mahatonga ny kivazivazinika izy hoe hatramin'ny bizina kitay menaka aza charbon mety ho lasa n'le tompona ndraiky mpanjakana daholo satria be loatra le fitiavana an'ilay vola ao anatin'le izy le fofombola de lasa tsy mihodina ety amin'ny sehatra ilay vaoka le izy eny ary Jean-Claude Rasomahefa rehefa akaiky ny farany ho an'ny mpanao politika sy mpangalatra dia atsangana foana ny adipoko mba hampemitra ny fitsarana sy ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fahampiororona sinema efa mahazatra io
hoy Jean Claude Somaefa i Carlina Carna niverina indray izy ka io na misy fiovany aza de tsy ampiova zavatra eto amin'ny firenena itsony io satria ny vahoaka malagasy efa sepotry ny fiainana am'izao dia mamaraparana azy sika itiana Eliana Rasoavimbola efa tsy misy azo antenaina itsony zao fitondrany zao hoe zay nambarantiana i Patrick Ando Rarivo dia miara-manonja hozy izy dia miaraba ny Patrick Ando Rarivo itsika i Maya Arsan makasitraka anareo miara-manonja rehetra foana de misaotra betsaka ihany koa any Maya Itovirazaka ity Itovirazaka ity tena mpanaraka atsika mihitsy ary mazoto manio hevitra mihitsy de arabaina manokana Itovirazaka zany ny anazy mifaneo-keviny de hoe fitondrana tsavonina ity TGV ity zay zany fomba fijeriny Patrick Razaka Tovirazaka azy mialatsindrindra fa afangariko tamin'ny Patrick le teo alohany le commentaire mo zany fa reny rehetrarehetra mo zany de samy pakafy atsika daholo de isaoranareo maro be ny commentaire zay novakitsika teo zany sy ny faneo-kevitra zay avy amintsika de atao foana ny soratra de ataovy koa ny partage satria maro be lo namana zay mezaka ny mandray atsika any amin'ny toerana samihafa rehetrarehetra any zany eny ara fa amaraparana ny fandarana zay sy ny député Alain Ratsimbazafy am'izao tapany maraina zao ny vaovao angambany dia eo ampiandrasantsika reo vaovao lehibe makasika indrindra ny tontolon'ny gouvernement itsika moa zany tsy manana antenaina am'izany mihitsy ny hoe dia anefitefolo indray de aka expat eo indray ohatra ny any am'baolina kitra de ampijoro an'lay loco sy ny sisa ohatrohatran'izay manko ny baolina kitra zany fa indraindray le izy tena miainga mihitsy any am'le resaka coaching mihitsy no tena olana lehibe zany ary any am'le resaka manager mihitsy ny tena olana zany de zay ny antony mahatonga atsika hoe na hosolony daholo ary aloha le 2.3 akoatran'le premier ministre mbola tsy azona résultat zany fa le premier ministre koa mbola mila tombanana tsara tsy afaka hipetraka eo amin'ny toeram-panombana mihitsy le premier ministre zany raha ohatra ka mifampitambavao inona atao satria ministry ny arena kibony tany izy nandritra n'izay embolana ny tantanan'izay no vaky balina ny arena kibony tany tsy mandeha araka ny tokony izy secteur maty ozy izy andre mato motarson zay ny secteur minina am'izao fotoan'izao zany nge le zava-misy dikan'izay izy de tsy nahavitany asany koa raha le arena kibony tany resahatsika tsika tsy miresaka ny 73 kilo iny talohany iny fa miresaka ny 49 tsika resaka 900 grammes 925 grammes volamena miresaka andreo saratra tany Komoro tratra tamin'izay la maro be zavatra resahatsika ny carrière tsero manana problème reo zay ady carrière am'izay vato mivoaka reny tsy hita amina conteneur reny any am'serana tsampo maro be ngeny zavatra nitranga teto hoe ary reo mpiasa minina mbola migadro reo nefa manao ny asa ny ara-dalàna tsara zany mpiasa minina zany de hitantsika eo mifandehany moa zany hoe tena mahavita ny asa ve le ministre minina fa zany ihany koa misy fiatraika makany an'le premier ministre satria ny premier ministre tompoko no tokony mandamy maniady eny anivon'ireo gouvernemanta de tsy voafehany le olana ny premier ministre no tokony mijery ny fiasan'lay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta raha tsy hain'le mpikambana satria tsy voatery mahain'le asa nge le mpikambana gouvernemanta fa mety manana fahavonona sy finiavana izy raha tsy mahay an'le asa izy anjaran'le premier ministre miteny azy zany aloha de efa erreur ny safidianana olona tsy mahay miasa fa zao anjaran'le premier ministre miteny azy hoe na de fomba fandraisana an'ity fanapaha-kevitra ity io nge tonga de hita tsika zany tsy miresaka tsony ny entretien fa efa hoe mpikambana ao anatin'ny gouvernement le olona fa io vao mane hevitra le olona ao anatin'ny conseil de gouvernement conseil des ministres to de fantatra hoe incompétent ty olona ty vao mandeha fotsiny ny lafiny correspondance administrative fa tsy ny lafiny ataotsika hoe zany le procédure samihafa ny amin'ny administration ny niveau ministère samihafa any de efa mba fantatra hoe mahaisa tsy mahay an'le asa le olona na de ny fomba fotsiny aza ny hoe inona natao marché public inona natao de gré à gré na de niresaka aménagement na crédit na de niresaka régulation satria misy taux zany ampiasaina am'zany avoakan'ny fanjakana mahay mamaky loi de finance ave le ministre zany daholo nge ny tsara analyse
akoatran'le mahay tsara am'le resaka organigramme ve izy hoy zany tenyreny eo ahoana mifametrahany an'le drafitra zay napetraky lay olona nanendry azy ainy ve mampiasa an'le politikany ao anatin'le départementa iasany de tonga de fantatrao zany tsy miandry évaluation embolana zany na fito volana fa herinandro zany tonga de hita satria misy fivorina conseil de gouvernement conseil des ministres misy staff meeting zay fatao isan-kerinandro ahoana mba mety mahazo information par rapport am'zay lay tompona andraikitra mpanendry ahoana fomba nitondrany an'le fivoriny staff tao ainy tsara ve nijery azy fa tsy hoe nanamaiky an'le ministra vao mahazo seza soloiny dafy soloiny PRMP zay ngeny ny eto amintsika eto Madagasikara vao mahazo fitondrana tonga de ny dafy sy ny PRMP ny soloina satria any le manger de io tsisy nininina vita fa misy an'zao onytary misy an'zao onytary afaka 2-3 mois tonga de misondrotra be le fari-piaina le ministre ny toekareny milamina be satria tsy mitovy le zavatra nahamaika len'le vahoaka fa mpandrosoana len'le ministra avatra ny eritreretiny tao anatin'izay de tsy gaga tsika ohatran'izao mifandehanan'ny raha député Alain Ratsimbazaha fa de sika moa zany ho hitantsika eo mbola manantena motion de censure ataon'tiako Madagasikara ny vahoaka ary mbola miandry an'izany ihany koa ny rehetra satria any lala tokany zany mba ame oxygène kely raha toka mbola azo asina oxygène kely ihany le izy fa etriny efa matatahotra angamitsika de sika le concertation nationale ihany vahaolany député marina tokoa zay namana faniny ary ny oratsika moa efa somary lasalasa ihany fiaina angamba de hoe hoe fotoana ny fandiniteny zao an'ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernementa vanim-potoana raha teo koa faniry ohatran'ny miara-dalana amin'ny hoe karemy am'izao fotoana zao fotoana zay fandiniatena ka de entanireo ministra zay aperinasa mbola aperinasa am'izao fotoana zao andiny tena hoe aiza marina vitako ve ny andraikitra tandrifia manoloana ny fanendrena zay natao amiko dia anisan'ny everina fa olokendry ary nandray an'zany fanapahan-kevitra zany ny ministra ny fanajariana ny tany raha ohatra ka nanao an'ireny fanambarany reny tsapany zany fa tsy mety itsony ny verenany ao anatin'ny gouvernementa manaraka eo ny ireo antony zay fanambarana tao anatin'zany fanambarana zay nataon'zany ka inoko fa ireo ministra hafa dia handray fanapahan-kevitra mitovy amin'ny ihany koa raha mahatsapany zay hoe tsy fandehanany raharam-pirenena zay tsony ka ijery fomba hafa zany ny amin'ny hoe aiza ny tokony ipetrahana zany am'izay lafiny ara-politika amin'ny fitantanandraram-panjakan'zay eto moa efa somary natsidiky namana faniry teo ny hoe tsy misy vahaolana afa-tsy zay le hoe concertation nationale raha ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoan'izao tery de tery ny lalan'izao fitondram-panjakan'izao amin'ny famoahana amin'ny Madagasikara ka ny vahoaka malagasy tsy afaka ny andry fa mila vahaolana angana matotra ahafahana mamoaka ny firenena am'izao krizy marobe zay mivangongo eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoan'izao zay ihany koa namana faniry no ametrahana ny fankasitrahana fakatelemana ho antsika rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mbola eona ho antsika mianakavy ya etya mpamarana ny fandarana de manasa antsika ny tenako raha alina zany satria misy ny famokarana fandarana vaovao zany amin'ny fahita lavitra anaovantsika lafimpanadadiana zay makasika reo vaovao misongadina zany dia hitondran'izay ny tenako mialohan'ny vaovao zay fijerintsika amin'ny fahita lavitry ny MPS zany dia antenaiko fa dia hiara-dalana indray tsika ary misy ny zavatra azo resana ho ampahafantarina ary ho taterina ho amin'ny vahoaka malagasy antony mahatonga antsika mamokatra fandarina sala am'izao mba hahafahana zany mampitombo ny fahafantarana sy ny fandraisan'ny vahoaka malagasy antanana sy andraikitra mihitsy le ho avy sy ny fiainan'ny firenena satria raha tsy mijoro mandray an-tanana antsika sy mandray andraikitra dia
efa lainambarantsika efa very eo ampilatanantsika le Madagasikara dia zany no antony mahatonga antsika tsy maintsy miezaka amin'ny tandrifo rehetra atsika manao zay fomba ahafahana mamerina izany firenentsika sy mahaizazantsika zany. Dia makasitraka ny député Géry Randriambolainy voafidy tetsy amin'ny distrikta Navaradrano, ny député Alain Ratsimbazafy tetsy amin'ny distrikta Tsimondrano, misaotra ihany koa amin'ny Rina Rabe Mananjara, ary dia manome fotoana antsika indray ho an'ny miara-manonja Rapitso. Loha hevitra fa solomamoaka fa no iara-dalana amintsika dia antenaina zany fa mbola hisongadina hatrany le fahaizantsika mandray zavatra zay ambara tahaka izao. Makasitraka tompo lasy tompo vavy. Veloma tompoko.